I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Mivantana avy teto Masina, mivantana avy teto Masina dia tonga eto ireo mpanao I feel good rehetra hanome ny pronostikany amin'ny ity resaka lalao ifanaovan'ny Ivoiriana sy ny Barea ity tonga voalohany eto aloha Rasiril miarabanao Rasiril. Mirabantsika rehetra aloha zany fa dia ataona aloha zany. Zay zany fandihan'ity zavatsy ity baolina rariva zany izy ity. Ka ahoana ny pronostikanao Rasiril amin'izy ity? Zany ny pronostikako aloha tsy haiko hoe fizifizy makaiza aloha zany fa tonga dia maharesy fotsiny fantatsika mba hoe mahafaty baolina firy ny malagasy na izana miresaka an'ilay maty ingy amin'izao zany fa leo zany dia maharesy dia maharesy. Tonga eto indray koa izy mivady reto Jokombisera Philomène. Joel zavatra eritreretina maharesy vona isika tiany firy nisany maty nisany maty tamin'ny 1940. Resaka bola ny atao eto izao hoe Paria eo amin'ny Ivoiriana. Ivoiriana izy no tonga deteny no pronostikanao. Sino pronostika inona ratsy? Pronostika nisany fanaka. Aleo matsanila. Zay zany ny Rasokombia. Tonga eto koa I Demba. Miarabanao. Miaraba. Izahay moa dia eto an-tanàna. Amina tsara. Mampalelo dia tsy afaka hiditra hijery. Dia pronostikanay dia mandresy ny malagasy. Ary misy ny baolina fatiny I setra. Dia iray matiny Menakely Rufin. Ary ny iray matiny Iary. Azafady fa tsy manao tsony ireo. Angahy setra tsy natsona intsony. Tena diso Nicolas Dupuis. Atsoy setra. Atsoy Clément. Atsoy ihany koa Mamsou. Efa tsy otsony re tompoko. Izahay ny madiso anareo. Atsoy Dede Ratsiraka. Raha izy ny eo. Tsy maintsy mandresy. Rombo. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont. Ny fandarana nefa dia tsy miala mizafa. Zay manasa olona. Alasinainy talata lavilaka misy masabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao, no mahalala vaovao ianao, no sady mitsikanikany ianao, miraikitra. Tsy mandeha amin'ny zélone, fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi B. Sandahana et compagnie. Farina be mitsy feoko nanao entraînement tamin'ny alina. Tena ale paparea. Fa entraînement zany amin'ny firy alina tena tontona misy le atao kaikinay. Mba mangidy tena grave. Miarabantsika rehetra, miaraba Mahandry, Keo, Larissa, ny chef fidy. Miarabantsika rehetra. Dia vita ny vavaky Larissa teo amen. De Tena be amin'ny rarif. Filazanay ohatrano zany hoe citre. Ino hoe le citre? Stress zany citre zany. Efa mandresika. Mandresy fa tsy fantatra hoe firy sy firy. Le izy moa dia firarian-tsolo zany zava-dehibe ho an'ny ekipa rehetrarehetra. Mianrivotra zalahy dia mirary soan'ny zalahy zany vita be mihitsy fa ianareo dia reare amin'ny malagasy ary nareo dia nampiray amin'ny malagasy rehetra. Eritrereto hoe firy ny be voka tamin'ireny. Nampiray malagasy. Zafady. Zay tsy nanoko.
misy ny mifanapiasanay zany raha samy événement hoe napray malagasy aloha ireny resaka barea fa tsy corona hoe tena napray satria tamin'ireny satria le misy hoe misy an'le hoe raha le zay le hoe zaza vita araka ny fiomanana le voalohany fiomanana de pré corona de inona ny vokany rehefa le post corona amin'ny teny anglisy izy hoe baby boom inona moa zany tika zany tsy haiko madinika rô maro teraka amin'ny andro tsy haiko madinika de mamali fa hony ka inona raha moa nataona eo mandro sakafo de mihinan-kanina de mijery tele de rehefa arivariva mihena masoandro idadabe no mitaninandro ny ankizy any tsa maninjika fody latsaka andrano ka lena ny loaliny de io zany ny tena olana amty de misy manontany zany hoe fa ahoana moa ny loaliny le izy fa tsy miady rimana izy zany ka nga fidiny anany na teo amin'le rano e mbola tsy amporana tsara ny fosy ny saina rehetra any amin'ny Barea de Madagascar. Barea ny tena izy fa lasa natao Barea fa tsy mandino ny mety tahoana na barika no teninenao ohatrany hoe marary be ny loaliko mieritreritra an'le ne nda resaka kosa ianao raha mbola tsy manao baolina fa ianao raha tsy manao zay mihitsy ny olona za tsy manao fa zanga moa zangy tsy de tena mijery fa atsoy fotsiny ahoara fa misy maty satria za tsy mahazaka an'le izy. La resamo toro ianao. Toro zany raha amin'ny ina moa amin'ny malagasy adoro io na mbola adoro zany mahafinaritra zany olona zany adoro de ohatrany hoe ny cancer fa ny toro sy ny cancer ny tena mety amin'ny malagasy toro zany adoro de mbola famerena anarany mbola mangovotra foana de mijery le télé iny koa de mbola tsy maty de ny cancer tena mety amin'le teny malagasy asorotany cancer kosa asorotany asorotany de any zany ny saina sy ny eritreritra fanakanto sagitaire sy sa iny sa le teo ranga tena ry zalahy misy milahatra eo ry zalahy avy any atao ary fa manao maillot goty zany ohatra erika erika koa fa manao aizany Larisa mbola maillot zany mbola tsy miloko ary ny masoandro ohatrany manjelanjelatra be izy mbola kely ty amin'ny sary ohatran'izao le afilgoditseo le mbola miandro eo fa ny olana tam'le izy le feo ny feo amin'ny retour avy any aminareo any ny stream mandeha de mandefa RDJ amin'ny anankiray amin'ny tiako sady namako satria tsy mandeha ny 339 dia ny telefona connectena amin'ny le tsy manoana ny fandaharana de mitambatra misy son anankitelo satria ny retour avy amin'ny mahandry eniko atsana telefona ny stream 30 secondes amin'ny lay connexion internet amin'ny radio RDJ tiako namako zany rehetra zany tompoko no mampazoto ny tena manao hoe alefa Barea dia manao pronostic aloha zany satria nijery ny baolina tamin'ny alina aloha tsaratsara kokoa ny fepetrany antsika tsara rangara tonga de mandresy raha riva za aloha zany tsy manao match nul pronostic pour riva de eo ihany koa zany ny irzika zany hoe rehefa amina fotoana sasany taloha de mieritreritra foana hoe isindray zao tikebe matetika aloha hoe taty apolo ny eritreritra zany foana raha vao match international fa ny amin'izao efa tena misy atokony tsika menam pronostic pour riva telo no iray ny olana kely amiko efatra ny tseo ny Côte d'Ivoire fa vao may endrana ny moral ny Côte d'Ivoire amin'io amin'ny tsy maheo an'ireo efatra lasa ny sariko ok efa aveo miverina mita ihany fa zay ny ray saina tanteraka amin'ny Barea rariva de telo no iray Barea telo Côte d'Ivoire iray satria raha tsara ny kanja tsara ho antsika de tsara ho anazy fa ny tsika ny tsara kokoa ok lasa ny sary efa za ihany hoe engany mba tsisy orana zay aloha ny rarina tsy maninona ny misy orana io tsy raha rahanay io nalena na maina azonao hoanina foana io na mafy be ara manimba phase des yeux le orana misy biby efa zatr'olona reo inao nga ahoana biby efa zatr'olona reo tsy manda zany na moa zany pronosticeko amin'izy io eo amin'ny raha ny faniriko sy ny tiako de 5 sy 8
fa lavitra loatra. ohatra honany tsy avitanana zany vita zany rehefa ty zalahy olona atao konga tsy fa mijoro fotsiny ray ny ohatra zany na roa ohatra de fa mety za mahita pronostika ronoatra ary tsika Rono ianao? ronoatra tsika maresy raha noatra moa zany io hafa misy raha noatra ny io zany raha noatra moa zany lozy Francis ny ohatra tao mbaravarakely fa izy rehefa any faritany rano fiantsoana zany rano ndray moa zany bandy Arnaud tena anarany fahatsoana hoe rano izy rehefa lehibe izy da sina raha misy moa zany efa resaka za moa fa mbola makalevile baka mieritreritra hisaorana foana ho amin'ny mpanabe fa ny mpanabe na toy izao atsika menakavy io ny mpanabe ny isaorana mpampianatra tany an-dakilasy tany na haina mpita izy de na haina indray ny ankizy ho an'ny tsy afaka kosa misy zavatra kely tsy ampy tao misy PDB aloha zany le na tsy ampy an'le izy mety misy accident ny fandaharana ampianarana ohatrany tokony le hoe tsy vita ta voalohany de vita indray le izy de ohatra misalasala be ny ankizy de eo ihany koa ny tsy de fiomanana ara-tsaina loatra amin'ity tahotra isan-karazany tamin'ny aretina etsetra tsy fanomezantsiny io rakizy fa mahereza de vitanareo amin'ny heritaona za tsy karazan'le mpiteny mbola misy koa amin'ny heritaona tsy izay le izy ka de za koa tsy le mpanao an'le hoe kanareo anevariana amin'ny Facebook nareo tsy izay le izy ka efa azonareo rakizy ny lesona nareo koa de afaka miteny namanareo hoe tena zany ka de afaka miteny namanareo hoe efa nandalovanay io izy renenay zay hoe rehefa publicité aitsenjery fanlesona tsy ay zéro iraka de niraka ohatra zany fa mandeha indray indroa le izy de fa ientso mipetsipetsina love you and me zany aitsenjery fa fampianarana to de mangina eo am'le mi mihitsy vavanao mijanona farany za mihitsy rehetra le tenyle profinay nanao matematika tamin'izany fotoana de au tableau ohatra Larissa resaka dérivé sy primitive io de ozy io de tsy hainareo nefa vao mivoaka ny ginagina mipopy hainareo hatrany voalohany hatrany farany misy fahamarinana ihany izy fa miverinao am'resaka le hoe mpanabe ny hazo ny vanoko lakana ny tanina ny rininy tsara mpandrafitra ny nainamboatra tena zany mpanabe nanao zay tratry ny heriny amin'ny rehetrarehetra ary matoa ny firenena anankiray io firenena vanina teo mpanabe zany mitodika manokana ho amin'ny fitoram-panjakana sy zay tompona andraikitra rehetrarehetra tsy amin'izao ihany io fa hatramin'izay zany tokony ho mba jerena manokana zay tena tokony ho an'ny mpanabe resaka motivation sy ny condition rehetrarehetra ao kotapaisin'ny devoly ianao de tapaisin'ny ry ale fanabeazana saripady be zava-dehibe fanabeazana izay zany tokony hoe hijerevana manokana andro mpanabe ireo tsy aritra iny salama Francis manao tsara fa misaotra efa miaravatsika rehetrarehetra mandeha amin'ny télé izy ty androany ty zay tsy voatena roatatra maraina mihitsy fa rehefa talata ohatra zao de mandeha mivantana amin'ny Facebook sy ny alakamisy ihany sy ny alakamisy karaha mandeha amin'ny Facebook dia ho anareo zay ombondray mandritsy ndray mifoa de apatsahivony etoana fa dia ny RDJ 96.6 FM no ijerenareo azy sary amin'ny Facebook raha ohatra ka hijery amin'ny YouTube anareo dia RDJ FM 96.6 alefa barea sotra Francis marina mihitsy sofony sotra Francis marina ka sofony Francis alefa barea ny analyse na match oenti-po isika rehetra moa zany amina fitiavana tanindrazana io fitiavana ny tanindrazantsika Madagasikara de le misolo tena tsika eo anivon'izao tontolo zao barea de manohana barea daholo isika rehetrarehetra ary de tena mieritreritra mihitsy fa de tena tokony handresy ary tsy maintsy mandresy barea androany ariva am'ty match retour ity lalao famerenana izy io ny fikotiana ny point dia ireo roa voalohany isaky ny poule isaky ny vondrona misaotra i barona amin'ny lay teny malagasy ny mahazo isa ambony anakiroa voalohany isaky ny vondrona no manao an'izay kanina 20 kamby any Cameroun izay ka ato anatin'ity vondrona ity dia ahitana ny Madagasikara
somary magaga ihany le fandaharana ataoko zareo amin'ny fandaharana isa fa i Côte d'Ivoire no lazainy fa voalohany am'izao fotoana zao kanefa raha ny elanelanisa sy ny fandresena dia samy manana isa enina i Madagasikara sy Côte d'Ivoire fa ny goal average na ny différence de point dia miabo efatra i Madagasikara de miabo ray i Côte d'Ivoire fa kotina amin'iny kasay mihitsy nakakana ka maninona ny Côte d'Ivoire lazainjareo voalohany sa ny isan'ny baolina maty ndray ve ny kotina lefitsika ary napi ny elanelana ny baolina tafiditry ny isika na tafiditra betsaka isika na tafiditra miabo efatra zareo resindrizy na Côte d'Ivoire tsika ia na izay no mahatonga ny Côte d'Ivoire voalohany zay le côte zay resiny Côte d'Ivoire resiny Côte d'Ivoire tsika rosaray ka manina itsika nefa manana miabo efatra ny isatsika zao samienina samienina de tsika miabo efatra ny azy miabo ray ka tsy mikotiny iny fa le fandresena zay mahavoanareo rehefa republika fa evatra de hovainareo daholo ny zavatra rehetra manina hatramizay zay manana goal average betsaka ihany iana rehefa fitondrana mihitsy mahatonga an'izy tena fa tsy havenareo mihitsy raha le fitondrana tapaka fotsiny eny izy voalohany efa zao Madagasikara zao rehefa lazainareo fa faharoa ndray izy zao ny fahatelo dia i Niger raha tsy Éthiopie izy zay reo anankiroa reo aloha zany atreto aloha zany de kanakana ary raha izaho no etiopianina defa mamoeza raha voatay ny dikan'izany na izaho nigerianina defa mamoeza raha voatay satria tsy ho tafakatra anao vina amin'ny kanina raha io isa azony am'izao fotoana izao io satria tsy ho tafiditra ao anatin'ny roa voalohany mihitsy raha i Niger zay efa resy Madagasikara enina sy roa talalao mandroso mbola isa lalao verina raha tsy diso ary mbola ho resiny satria eto amintsika ary Ethiopia raha tsy diso efa nanao lalao mandroso sy miverina efa vita lalao mandroso sy miverina Ethiopia mandroso raha tsy diso roso ray le teo mahamasina efa mbola tsy nanao miverina vetsika tany amin'ny tany Ethiopia mbola nanao miverina any Ethiopia zany tsika io fa manina no ela be ny lalao mandroso sy miverina any Ethiopia sy Niger fa manina ny ray maso mbola tsisy Covid tamin'ny fotoan'andro Niger tamin'ny tontinga iny fa mbola tsisy Covid tamin'iny fa de taorinsika de tratran'le Covid fa manina no natao ray masovaly teo ny Côte d'Ivoire ty tonga de amin'ny herinandro de tonga de amin'ny herinandro ny lalao mandroso de amin'ny herinandro lalao miverina satria tsy le équipe-ny Côte d'Ivoire tsy na be dehibe ny lalaony amin'ny sitrasampirenena am'le matanjaka izy anarany équipe-pirenena ny Éthiopie sa ny Niger mantsy mena zay tsy matahotra tanse ay de mitovitovy eo ihany zany izy rehetrarehetra zany satria sampiry reo rehetrarehetra fa ireo dia atreto aloha zany de samy manana isa enina i Côte d'Ivoire sy Madagasikara zany hoe tokony mbola mahazo isa efatra isika farafahakeliny zay vao azo antoka ny fiakarana anao kanina rehefa mahazo isa efatra zany isa folo zany ato zao ny mpiaino atsika amin'ny tenany ity le manazavany hoe fa manino ny Côte d'Ivoire ny voalohany hoe confrontation directe ozy izy natonga ny Côte d'Ivoire voalohany satria izy nandresy amin'ny Barea zay ny le fanazavany teo eny satria izy nandresy amin'ny Barea rehefa mandresy la ekipa anankiray am'ireo ekipa mitovy isa de le mandresy no voalohany zay ny fanazavana azy tsotsotra zany ho anay zay tsy de mahatakajavatra raha tsy averina indimy ka izy io dia raha mandresy isika androany de miampy telo de lasa sivy ny isatsika raha ohatra ka mandresy Côte d'Ivoire de miampy telo de lasa sivy ny isany raha sanatria ka raha ohatra ka mitovy ny isa androany ariva manao atsala zany de samy manana isa iray avy de isa fito avy de tokony mandresy indray mandeha de samy tafakatra daholo rehefa aorina zay tsy tonga teo ndray aloha zany mihoatra tamin'ilay filgody sady tsy nandeha ny feo tamin'ny StreamYard tsy nandeha ny feo tamin'ny tiako namako sady ny telefônina moa zany tsy miditra fanazavaina teo ngamba le resaka le compte point le raha vao mitovy isa fotsiny le ekipa anankiroa de zay resy tamin'ny ekipa roa reo le mitarika reo fotsiny reo raha nisy match ray Côte d'Ivoire Madagasikara zany de resy aloha tsika tamin'ny match voalohany de Côte d'Ivoire no mitarika zany satria manjary misy égalité parfaite miaraka goal average fotsiny mbola vao match ny izy teo ny fomba fikajina resaka baolina amin'ny CAF sy ny FIFA ny manahirana eny angely kazy aloha ny verenana kely ny match ny fanaovany Gambie sy ny sary ny match ny fanaovany Gambie sy Gabon tamin'ny Omaly de misy zava-pitranga zay fanaony afrikanina misy gambianina sy lenstanio mijanona de ny enina tao amin'ny ny Gabon ary dia resy Gabon nandeha match resy ronoray na de tsy tena niady ny baolina aloha fa de i Gambie nahafaty ronoray ady fiady ngamby reny
fa itsika moa zany aloha ohatranahako za aloha mampiresika any hoe raha iso amin'ny fomba mahafinaritra foana ihany ny ekipa amin'ny contre amitsika de aveo hita eo ihany ny fanantenana raha riva de zay za tena manantena fa tsy diso fanantenana raha sanatria resy raha riva fa faly raha matsany olona ary manantena nefa fandresy zay tsy diso fanantenana raha resy faly arany olona fa manantena fandresy eo de le telo nora io hita eo raha ronora iny tsy maninona zany fa ny baolina aloha de iso maty raha riva satria surface rapide io ary ny resaka contre-attaque kokoa zany zao no hita ho taktikan'ny rotota teo anatrehan'ilay baolina tamin'ny match aller zay aloha ny hevitra aloha zany aloha fa mbola iverinay resaka baolina ihany ro fa aveo aloha fa miezaka mitady feo koa ato zany tokony hodiniana ihany zany ny fomba fikotiana point nazavana an'ilay izy amin'ny olona zany hoe manaona sy manahoana ny tsy fijerena baolina aloha amiko zany ho kivy amin'ny ho avin'ny baolina kitra tsisy mijery satria ny mpijery zany no matiantoka indrindra fa mpanao baolina ohatra manao entraînement moa zany sy maninona anareo anosy zay vao tena anosy avy ety barika dimy sambatra ihany ile manoto zay ahoana ny fahitan'le manoto an'le baolina raha review ataotsika ahoana le ivoiriana binana akalakile aloha vetivety za vao tonga mihitsy miaravantsika menakavy le baolina androany ariva de miteraka fifandaminana mba tsy lazantsika hoe zavatra hafa fifandaminana eo amin'ny von'ny tanàna tsirairay avy ka anisan'ireo anao an'izay fifandaminana zay ny atao amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra ka ho tapaka ny lalana manodidididina ny ety amin'ny parvietsy ka tapaka ho an'ny fifamoivoizan'ny fiara rehetra tsy akanavaka ireto lalana manaraka reto hoy aveo anivon'ny commune urbaine Antananarivo manomboka amrora tolakandro io ka mandrapatapitry ny hetsika mandrapatapitry ny baolina io ny lalana renam-poinimerina manomboka eo amin'ny Samkova ka hatreo amin'ny fionana amin'ny lalana Radama voalohany misy mahafantatra ve zao Radama voalohany zao sisy mahay atody analakely fitsentenena hoe eto amin'ny lalana Andriamasina Valina manomboka eo amin'ny fidirana eo amin'ny Parvis ka hatreo amin'ny Shoprite io zay fantatsika kosa avy eto amin'ny fidirana Parvis ka hatreo Shoprite io zany tapaka ho an'ny fifamoivoizana rehetra ihany ko tsy akanavaka ireto lalana manaraka ireto manomboka amin'ny 3 ora tolakandro lalana James Andrianisy Analakely misy mahalala ve zao manomboka eo amin'ny fiaonany amin'ny lalana Mbizo Analakely aia reny lalana Mbizo Analakely lalana Mbizo Analakely Ambatomena ka hatreo amin'ny fihaonany amin'ny lalana Rabezavana Analakely sa misy mahalala zao isarabelebe ny fampatarana ny lalana zay Tombele tajobato tapaka amboaro tapaka satria amboaro Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur. Et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazona rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sy sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jamba, kilemaina, mona, marenina. Zo amin'ny maha-olom-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa Veni, Sahany Waterred dia miasa amin'irety distrika manaraka reto: Ankazobe, Antsimondrano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono Mandidy. Yao, posing mety amma, tsirony kosa, de nasava, eo anilany ambianto milay, mampangatitika ny toara faty style vaovao be, kifeko bain, klikeko j'aime, yao nilainao. Chocolat, ny tsiro tena izy.
Ino ty pazonarodana be piriny ely? Andray mbola imezanao ihany zaza efa intelo be zao nanompoka amin'ny alina visaka ka Mila mitady solution tsika. Marenina aloha dia hiadana slipper sapetsaina. Marenina zao. Cool slippers, zaza salama ho fiadana ny tokantrano. Mpamorona ianao, mpandray raha, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovanyizany sy azonao ny mari-pananana. Izany hoe izany mafana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-dravina. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforonao aty amin'ny Omapi Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi. Ndao arovana ny famoronana mba hanisehana ny fifaninanana ankalalahana. Omapi. Piasa panjakana ianao, mankafa compte ianao amin'ny Société Générale Madagascar. Maimai-poana mandritra ny 3 volana ny saran'ny taxe izay alainao. Maimai-poana ihany koa fikarakarana ny fahatongavan'ny karamanao aty aminay. Tsy vitan'izany, raha mindram-bola soa feno ianao, dia tsy misy ny famerenan'izany hatramin'ny farany taona 24 ko manatonaingana ny mahasoa akaiky anao indrindra ary. Société Générale Madagascar, c'est vous l'avenir. Yao, yao. Yao, yao. Mpoziny mety amina, tsirony kosa de nasava. Eo anilany ambianso milay, mampangatsitsiaka ny toara mama. Yao, yao. Andramo fa mety am'se, faty style vaovao be. Yao, yao. Kifeko urbain. Yao, yao. Klikeko j'aime. Yao ny ilainao. Chocolat, ny tsiro tena izy. Yao, yao. Yao, yao. Mpoziny mety amina, tsirony kosa de nasava. Eo anilany ambianso milay, mampangatsitsiaka ny toara mama. Yao, yao. Andramo fa mety am'se, faty style vaovao be. Yao, yao. Kifeko urbain. Yao, yao. Klikeko j'aime. Yao ny ilainao. Chocolat, ny tsiro tena izy. Veni, le triptyque eau potable, assainissement, hygiène, est vital, essentiel, nécessaire, important pour tout citoyen. Oui, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à savoir des toilettes et des douches propres et accessibles, ainsi que de pratiques d'hygiène avec un savon et un dispositif de lavage des mains adapté à leur physionomie, est un droit fondamental, comme pour tous les citoyens, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap, malvoyants, malentendants, muets ou ayant des difficultés motrices. Sachez que le projet Veni de WaterAid Madagascar est présent dans les districts suivants: à Kasbe, à Tsimoujan, à Varajan, à Mbujachin, Manzakandji, Moudamang et Sojoun Mandit. Oh là là, besoin de changer, de m'amuser un peu. Mais vaut mieux rester à la maison ces temps-ci, et donc... Tu peux très bien t'amuser avec Orange Money sans bouger de chez toi. Choisis Keno pour gagner jusqu'à 20 millions d'ariars. Pour Spin to Win, gagne jusqu'à 36 fois la mise. Tirage toutes les 3 minutes. Les gains tombent direct dans ton compte Orange Money. Simple. Tape le dièse 144 dièse, puis 3, puis 1, puis 5. Et tout nouveau en ce moment, pour votre premier pari sur Orange Money, un pari en plus offert. Allons-y. Orange. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients digital et par téléphone, mais aussi des team leaders. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1800 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Venez avec votre CV du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la zone Galilée Tanzbat ou à la zone Futura Njanmin ou envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Bon appétit, Manulcha Urawanao. Bon appétit, le plaisir de manger. Blédine est riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure.
Blédine pour un bon départ. Fotoana izao iverenanao Vegas ao amin'ny boky Canal Plus. RTJ amin'ny Val Maraina. Tomboky lahy sy tomboky vavy, tonga indray tsika eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Antifaterina tompoky ny arahaba efa nataony namana teo aloha ary dia miarahaba antsika rehetra amin'izao andro fafito ambin'ny folo ny volana novambra taona 2020 izao ary manasa antsika ihany koa hanaraka hatramin'ny farany ny fotoana ny vaovao eto amin'ny RDJ. Samy mifantoka eto amin'ny tanànany Tomasina ny sain'ny malagasy rehetra amin'ny ankapobeny satria dia izy tokoa ny lalao iraisam-pirenena eo amin'ny baolina kitra fiadiana ny kanina taona 2020 izay fandonany Madagasikara sy Côte d'Ivoire. Misy ary ny fampatsahivana amin'ny fepetra ara-pahasalamana satria dia mbola eto amintsika ny hodika aretina coronavirus, ilay virus manadala an'izao tontolo izao ary ny aretina Covid-19 dia mbola mamely. Ny lalao any Barea any Madagasikara an'io dia alefa amin'ny fan zone efa voafaritra mialoha hoy ny avy eo anivon'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka. Tsara manamarika fa ireo mpilalao sy ireo staff manara-dian'ireo mpilalao ihany no afaka miditra ao anatin'ny kianja. Ny vavahady kosa dia mihidy ho an'ny daholobe. Ho fiarovana sy ho fitandrona ny fahasalaman'ny olom-pirenena rehetra ao an-tampon-tanànan'ny Tomasina ao dia hisy fiasan'ny fahasalamana misa 530 iandraikitra ny fandaminana sy fanentanana amin'ny fanajana ny fihetsika fototra amin'ilay hoe geste barrière. Eo ny fanajana ny elanelana, ny fanaovana artava sy ny hoe arovava orona zany, ny fanasana tanana matetika ary ny fampiasana gel désinfectant. Eo ihany koa ny hoe entanina ny olona tsy hifandray tanana. Ary misy vonjyaina izay mety ataon'ireo mpiasa amin'ny fahasalamana ireo. Isy ihany koa ny ambulance miisa 3 ka ny 2 itoby eo an-kianja ary ny iray andehandeha manodidina ny tanàna ary vonona avy hatrany raha sanatria misy ny tranga manahirana. Izany natao dia rahana amin'ny pompier sy ny avy eo anivon'ny commune urbaine ny Tomasina. Fantatra ny hafanampo sy ny fanohanantsika ny ekipam-pirenena Barea Madagasikara hoy ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka izay tarihan'ny professeur Rakotovao Jean-Louis dia misy hatrany ny fanentanana fa mbola tsy resy ny Covid-19 koa mandrisika antsika rehetra hanaja hatrany ireo fepetra fiarovana manerana ny Madagasikara ary manerana ny nosy mihitsy mandritra ny lalao mialohan'ny lalao ary ao aorianan'ny lalao indrindra. Fananao taratasy lava dia lava ho an'ny malagasy rehetra ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra Raoul Romain Arzaka Rabekoto. Samy manao ny ainy zavatra isika rehetra hoy izy, eo ny mpilalao izay isorana sary tamin'ireo lalao 3 izay efa vita. Isorana daholo ny rehetra nanao ny tandrifiny azy araka ny toerana misy azy. Eny hatramin'ireo izay mivavaka mangina amina toerana tsy misy mahalala mba ho ankasitrahan'Andriamanitra amin'ny fandresentsika. Eo ihany koa ireo izay tsy nitandro vola aman-karena fa dia nizaka ny tseranena tamin'ny fampitaovana amin'ny famatsiana amin'ny lavin-javatra maro mba hahafahan'ny mpilalao mifantoka tsara amin'ny tontolon'ny lalao. Mahavelom-bolo, mahavelom-panantenana amin'ny firaisan-kina malagasy rehetra ary mampientana ny fo ny fifankatiavana hoy ity filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra ity koa. Samy mibanjana fandresena ary sika rehetra ho loharano rehare ho an'ny malagasy rehetra amin'ity anio ity ary ampientana ny ampon'ny firenena koa. Amin'izao ankatoko ny lalao izao dia manentana antsika rehetra ihany koa ny tenako hoy Arzaka Rabekoto fa dia tokony ho fo iray tokoa isika mifantoka tanteraka amin'ny fosiny saina mampanahy antsika ity fotoana lehibe ity, ampitsahatra ny mety fizarazarana eo amin'ny fiarahamonina ary ibanjana ny hoavan'ny tanorantsika sy ny taranaka mifandimby. Matokisa fa tsy maintsy mandresy ny firaisan-kina ho modely ho an'ny taranaka mifandimby hoy izy namarana ity taratasy ity. Nanomboka omaly 9 volana novambra ka hifarana ny 12 volana novambra ho avy izao
ny herinandro natokana ho an'ny fandraharana na ny Global Entrepreneurship Week GEW, nandraisana ny lohahevitra momba ny éducation, écosystème, inclusion et politique. Mandritra ny hetsika ny tanterahana dia misy toy ny fanao isan-taona ireo firenena 20 miara-mentana amin'ny fankalazana izany herinandro izany isaky ny herinandro fahatelo ny volana Novambra. Ho an'i Madagasikara manokana dia vondrona miisa 20 ireo ny miara-mentana amin'ity hetsika ity ary natratra 17 isa ny momba ny fampandrosoana ny tontolo ny fandarana ho an'ny tanora sy ho an'ny vehivavy. Ireo hetsika ireo dia tsy hijanona eto Antananarivo irery ihany fa ivelatra any amin'ny toerana hafa toy an'ny Sainte Marie sy Mahajanga. Marina fa ny ankabeazan'ny hetsika ao anatin'ny GEW dia tanterahana amin'ny alalan'ny webinaire ary izany dia mba ahafahana mijery ny misoroka ihany koa ny zava-misy ara-pahasalamana manerana ny tany. Ho an'ny ministera ny industrie mivarotra ary ny asa tanana, ny fandrarana dia fanotra ho amin'ny fampandrosoana ny firenena izay miteraka asa maro ary mendrika ho tohanana sy ampiana ary izany dia ilaina ny fanjakana. Noho izany indrindra dia vonona trany ity ministera ity hanoana ireo tanora amin'ny fahombiazan'ny fandrarana hoy ny ministra Landsoa Rakotomalala nandritra amin'ny fanokafana ny GEW teny amin'ny Nexta teny Andramena Antananarivo. Fa mbola omaly ihany koa nanokafana ny fomba anankiray izay ho amin'ny fanatsarana ny fanabeazana eto Madagasikara. Maritra 5 andro izy ity ary andian'ny faharoa amin'ny atikasa famitana ny fitaovana hoentina mamola tena, manofa tena momba ny fampiofanana ampitain-davitra ho an'ny mpampianatra ambaratonga voalohany. Io le antsoina hoe FADEP. Anisan'ny miatika izany ny ao amin'ny faritra Mahatsiatra Ambony, ao Fianarantsoa izany, ao Menabe, ao Morondava, ao Moromania, ao Ambositra ary dia Analamanga, Antananarivo, Itasy, Bongolava ihany koa. Ny ekipa rehetra avy eo anivon'ny Draine, ny Sisikoa no mandray anjara amin'ny atikasa FADEP ary izany dia ho tanterahana ho an'ny Madagasikara manontolo tsy ho ela fa efa ao amin'ny andian'ny faharoa isika izao. Fa eo amin'ny lafiny sosialy dia efa tonga somatsara any atsimo Madagasikara ny fanampiana natolotry ny association fidika efa miroso amin'ny fizarana ireo miaramila mandafitra ilay brigady antsoina hoe mixta ary efa tonga tao Helibondro tao Ifotaka dia nitanterahana izany nanomboka tamin'ny 14 volana Novambra teo mbola mitohy tamin'ny omaly ary dia fandraisana tanana ny olona mila fitsaboana ihany koa dia ataon'ireo miaramila mpitsabo efa any amin'ny tapany atsimo Madagasikara eny. Bolabolana Andramena miisa 7 no tratra tao aparafara vola omaly vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy sy ny polisy pirenena. Efa mandray andraikiny amin'ny dingana ara-panjakana ny fitalevam-paritra moa izay tontolo iainana izay ao Alaotra Mangoro ao ary dia notanterina tsikelikely gazana ireto Andramena ireto. No tanana ny mpiambina ny trano sy ny sefokotany atao famitorana lasa nandositra ary mbola karohana kosa ny tompon'ny trano. Mazava ny afatra avy amin'ny président République Rajoelina sy ny prime ministre lehibe ny fitondram-panjakana Ntsay Christian fa mitohy ny hoe campagne tolérance zéro ho an'izay rehetra tratra manao trafika nahazo sarobidy ka ampiarina ny sazenjana ho azy ireo. Mankasitraka ny olon-tsotra ny zara vaovao ary misaotra ny polisy pirenena miara-ny sala taminy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovainjafy. Ho faranantsika hatreo ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'izao andian'izao ary manome fotoanantsika rehetra afaka adoloa indray ny sampana fampahalalam-baovao. Mandapiresaka ary tompo kilasy sy tompo vavy. Seria. Leo be. Rivo baovao. Tsy rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Ny zavatra mahafinaritra zany dia rehefa le nanaingy atsika teto, rehefa nanaingy tsika teto le hoe
hoe manaingan'ny olona rehetra zay na lavitra akaiky aby amin'ny resaka fanolanana dia le fanolanana ndray de hoe ny olona rehetra non tsy nono tsara kosa le izy manainga ny olona ho azy mivoakasika na akaiky na lavitra amin'ny resaka fanolanana de hoe mba hiaraka entana de efa misy ny mpanakanto namaly namaly izy namaly le mpanakanto de efa nenona teto le hira fa de alefatsika rapitso le hira sady antso anazy mihitsy hoe raha mety de tonga veto rapitso de miara miresaka mbo hiaraka zay raha mety izy fa mbola horesahana koa izy aloha hoe ahoana ny heviny fa alefa rapitso le miantso anazy olana miantso anazy amin'ilay toerana andraisiny am'le zavatra andraisiny sy le famalina an'ilay antso zay tena mahafinaritra marina fa amina zavatra misy fanetanana sy misy fampahatongava-tsaina ohatran'ireny mazana de misy an'ireny le mpamatsy vola resam-pireneny reny ao ambadimbadika ao de tonga hatramin'ny zany ny afatra be miray isan-karazany ao daholo fampinonoany reny ny ady atao amin'ny tsy fanjari-tsakafo ny ampianarony zaza marobe fa ity mpanakanto ty zay ho avy eo rapitso ty de tsy nisy famatsim-bola mihitsy raha ny fahalalako aloha tsy nisy mpanome vola ary tsy nisy olona nampanantena azy zavatra hafa mihitsy hoe rehefa mivoaka ty ry ty de omena zao ianao fa de tena noho ny aingam-panahany fotsiny hoe tena mitombony ty fanetanana amin'ny ady atao amina herisetra ity ny herisetra misy be deabe tsy voatery arabatana ihany so de mieritreritra nareo hoe fanolanana ny arabatana tontolo sy daka ny ara-ekonomika ny ara-bola misy be deabe ny karazana herisetra ka io zavatra io tsy voatery ho an'ny mpivady ihany ko tsy voatery ho an'ny lahy sy ny vavy ihany ko fa misy ny ao anatin'ny fianakaviana misy hoe ny zandry sy ny zoky misy manao herisetra ny ray aman-dreny sy ny zanaka misy manao herisetra mety tsy le ray aman-dreny manao herisetra kory ankoatran'ireny hoe ray aman-dreny manolana ny zaza reny moa zany fa misy ny zaza mihitsy koa mipiripiry motsika nefa naheno hoe le zanany ihany namono nahafaty an'ilay reniny na ny rainy noho ny fangalany faniriny handova velona rehefa tsy azo mbola velona le lovany de nyvonony le ray aman-dreny mba zany rehetrarehetra zany de toetra isehoan'ny ty le antsoina hoe herisetra ity daholo ka tsy ino moa raha ny avendresaky fa ty resaky bare androany hariva toy de tsika iabiaby io zany tsy maintsy magnantena hoe handresy barea io fa io misy mpanenty ty ao androany hariva misy olo manenty ao fa tsy raha heritseritsy nareo hoe 8 kilo olo manentany hoe 8 kilo io ka manino raha toy tsy atao 9 kilo 10 kilo io fa 8 kilo avao mijano avao mba androany mba mijano 8 kilo laha misy mpanenty 12 kilo ka ty olo ao hisy olo hanenty ao androany hariva io hisy olo ty ao i aloha tsy ho latsadatsaky ny 300 mihoatsy mety ho 500 any mety aheriny zay aza fa tsy hay tena fa satoloke ino olona 100 mihitsy oe nazo nikiana fa dia amty androandroany ty de alanatsiny fa dia voatery tsy maintsy amoaka amin'ny fomba ofisialy ty filazako azy ty amoaka fanambarana ny anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina fa dia tsy eo anivon'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina tompoko ny manome fahazoan-dalana na manapaka fahazoan-dalana hanao hetsika ara-kolotsaina na fampisehoana anankiray tsy anjaran'ny ministera mihitsy zany fa anjarany eny anivon'ny vondrom-bahoaka tsinjaram-pahefana isam-paritra anaovana an'ilay hetsika ka noho zany aoka tsy hafangaro ny fifanomezana andraikitra fa manjary mampiroaroa saina indrindra ho an'ny mpijery sy ho an'ny vahoaka zay le izy fa le mpanakanto koa le izy mpanakanto zany tena miroro saina be mihitsy am'izao fotoana zao hoe be tsina manontany aty anivon'ny ministera hoe zay ve monsieur le DG zay ve André Matoese zay ve Ramatoa ministra mba afaka tsisy idirany ministera io iresaho ny préfet any aminareo any iresaho ny gouverneur any aminareo any miresaha maire any aminareo any ny maire alohany tokony ho izy fa saingy tena tompony fanapa-kevitra tsy ny maire fa ny préfet de ao maka taratasy aza manaiky fanomezana lalana ambava fotsiny mangala taratasy amin'ny zareo reo mihitsy de iny taratasy hoentiny etseroa indrindra
fampitandro filaminana fampitandro filaminana tsy miditra mihitsy raha vao tsy manana taratasy ianao ka hoe ianareo mba hitandro filaminana amin'ny toerana anaovana fampisehoana raha be zany manaraka ny arabe ny teny mantsy mivolina fa ny soratra no mikolla fa ny soratra ihany no mitondra zay mihitsy ihany ny androany review zao a de hisy pijery io fa ny isan'ny pijery no tsy fantatro hoe firy ka hoe elanelana 2 metatra koa ve le olona satria nijereko le tany Côte d'Ivoire velany kafy à Côte d'Ivoire nisy ka jereko le tany Côte d'Ivoire tsy misy pijery ery am'le gradin bebe ry fa eto amin'ny tribune misy pijery tsy melanelana 2 metatra ny olona ka manina raha fenona pijery any io de atao eny am'jareo moa zarany ara tsy misy pijeryko satria zareo même si je regarde comme ça ivoirien tsy ahitany ninona mihitsy zareo e any mahagaga anany gôl io mbola mandray baolina ihany fa zavatra ivoirien koa izy nareny gôl ngeda ny gôl an'irony sady oatra mampatahotahotra hafahafa zany ny anarana ivoirien oatra ny hafahafa tamin'ny Serge Aurier iny ny lalao nisy olona zay mantsy Serge Aurier iny tao amin'ny PSG ohatrana diditra tsy mety anao entraînement tsy tonga amin'ny regroupement bebe mokondoha hafahafa zay de za io mieritretra hoe olona fotsy hoditra zao Serge Aurier zao olona ivoiriana fa misy ivoiriana fotsy a misy ivoiriana ohatra zarazara misy bandy ohatra ka ivoiriana i Côte d'Ivoire io a dia amreto zanatany frantsay reto dia anisan'ny chouchouté hoy ny fitenena frantsay chouchouté zareo frantsay mihitsy ampiantantainy zareo miaraka amin'ny Sénégal io a i Sénégal ray i Côte d'Ivoire ray i Mali ray ohatrany hoe any zareo mihitsy ndreo i Burkina Faso ray ohatrany hoe de efa zareo daholo ny ao amin'ny toerany de anazy io e de zay tany am'zay nitiavany azy io anika io Alassane Ouattara Alassane oara vehivavy de hoe Alassane paviny iza vao tonga mihitsy amy raba tompoko ataonaseta ny fandaranarivo tsika tompoko am'fotoana izao mbola ato anatin'ny fandaranarivo tsika fa manomboka aloha tsika izao raha vao eo anao raha zany tele zany de tsy maninona mihitsy raha vao ifidy fidy ange olona niofana pasteur ve de andikinany zany tsy zay nge mahasosotry fa tongava ty tompoko ianareo isaky ny asabotsy maraina vita rivotra ijery an'izany mofo gasy sy ino moa le metin'ny président io menakely de makasoka metiny honora satry ho sabotsy foana ny andro androany moa ino de satry ho avy président tadidila izy avely ty le tamin'ny tokotapaka andray mandeha iny de hoe isaky mbola tsy teraka lesy ireo tam'izany fidy reny efa tsisy teraka reo e enao ozy izy le dokotera tsy mahazo misotro toky enao raha tsy amin'ny andro amin'ny teny frantsay a misy efa nataony torake zany efa nataony isa torake isa moa tao alohan'ny tokotapako raha tsy amin'ny andro misy efa sketch anareo ane zany le tokotapaka mangalataka be le tokotapaka tsy vantanitra le izy ka niera taminay mihitsy zareo tam'izany iantso so zay niera tam'la ahoana miaraka am'le teny mahafinaritra ary miazo aloha raha zay fanatsiny l'IS daholo io aroretra hoe samedi sardi mercredi jeudi vendredi samedi samedi dimanche indray hera de rehefa tratra lady le raha honorano tratra ny sotro toka de hoe raha Philomène mbola misotro eny anao efa lady ohatray dimanche izany a dia tsy ino moa lahy miaviany resaky fa iresaky barea toy itsika iabiaby reto manantena fa handresy barea fanantenana sady finoana moa zany no sady fanirina ihany ko aza tonoina nefa fa tsy lalao tsy hitsangatsangana tsy jery sipany Thomas ny atondihan'ireo ivoirian'ireo fa hanao baolina reo ary anisan'ny tena atahorany hanala baraka azy ity Madagasikara ity anisan'ny tena ataony satria efa ikofokofoka be anao tsy fanaony mihitsy izy io satria aza tonoina fa milalao any Europa koa ny akabeazan'ireo bandy reo ary iny kianjany barika dimy izy zao vita zao de mitovy am'ireny kianjany Europa an'ireny mihitsy misosasosa ny baolina eo amboniny eo ka ahita baolina androany a za mino fa ho tsara lavitra noho ny tany amin'ny kianjany Alassane Ouattara iny a ny lalao hiseho androany na ny lalao aseho ny ivoiriana na ny lalao aseho any malagasy satria zay ko tsy inona izy nge le resaka le nandehibe zany tany amin'ny tany Côte d'Ivoire le terrain somary ratsiratsy mihitsy
dia hitanao fa le prise tokony ho azo le gasy tsy tadidiko izy na izy fa mitotona ratsiratsy fitotona zay le bola fa raha iny tsy mitotona ratsy ohatran'iny voadaka soma tsara ohatrany somary nazo ranjoranjo kely zay le izy fa tsy mahatsiarany kanjara soza tovina mbatona zaka iny mijery anireny mahatsiarany kanjara soza tovina mbatona zaka tam'izany fotoana zany fahita la zany kiazana kilahila zany amay manao bola kilahila agny faneny io mandaka cornera tary sahitany cornera ray zany ohatrany aparimaina mihitsy zany fa ny juge de tous anakory tsy mifanena aiza juge de tous raika am'izay le hoe rehefa cornera mako eo amin'ny bio ny akabeazany joueur fa mba misy ray zany mba miafinafina ary ambadika ry zany mba hoe sao de votsitra avy eo amin'ny bio de ry fa tsy hita mihitsy hoe misy olona ry avy hoe tena lozany le mandeha le bola de zao zany hoe le misy le sisina terrain iny zany efa milamina tsara mihitsy de nefany ataony olona lalany le ampivoa terrain iny avy am'izay le juge de tous manaraka le lalany lalany rehefa andavanandro mandeha am'le lalany iny am'izay le juge de tous ohatra tsara tovarimy anakireo ohatra le azy terrain manakara ponte manao ohatran'izao anomboka an'ira-pirenena mivadika ny sainam-pirenena mandeha mibola vaky ny telo terrain manao anna le rony terrain manakara ndray a misy lalamby mandalo ampovoany fa io tsy terrain bola fa terrain d'aviation any jeda de eny ambony etsy le aeroplane zany de le pilote le akany eto zao tsika no hipetraka aiza bozaka lava be aiza io amin'io de fa le nanao bola ny artiste taria tany lazaina misy terrain andro mopera fa ny golona roa tsy mifankahita ina zay bozaka tsara avosivaka tsy mifankahita ny golona fa mino fa ao amin'ny centre somary midongana de tsy mifankahita ny golona anakiro fa le manao bola misy an'le tranombitsika koa ny tena grave ny tena amin'io manao pieds nus ay fa lehilahy mandaka amin'io votry voadaka ao miongotra mihitsy ny votry mbola marany ny akikely ko hatramin'izao any satria ny andray nandaka sarona dalina ny jirama miongotra mihitsy ny fa io le bola androany io zany antenampahazo atsika taloha iseho tsara ny tena endry daolao ny tena olana tamin'ny gasy mantsy tany amin'ny Côte d'Ivoire iny fahitako anazy tsy fantako zay olona teny zany tany ambadika tany kaloha fa hoe voatery tsy maintsy nanao lalao bola somary atenatena sika kanefa ny gasy efa hatram'izay mihitsy mpanao bola ambany pasy ambany aingakaingana zay ohatrany tsy tena nety loatra tamin'iny zavatra iny nanaovana azy tany Côte d'Ivoire satria arabatana mitotona fa tena kely loatra isika mihoatra tamin'ny hatram'izay taloha ngeko mena hely rolan-kely zany ny gola ny mpilalao bola taloha ny fa amity kosa izy mefa misy tena métanir ay raha fa misy sary io ay de mikanja homologué aloha zany ngamba ny barona tsy nafantatra nikanja ny zaridaina Antsatanteraka misy vato be zay ampovoany de raha vao miataka rehefa amezatso de tsika very fa ny tena kanja zabo aloha te hita taran'le kanja hoe izy de gorely any Sénégal homologué izy io zany hoe azo anaovana match official fa rehefa mandaka corner ary amin'ny ilany de misy trano traditionnel eo mandrapiditra eo amin'ny surface eo rehefa manao corner ary amin'ny ilany de ambadiky le trano ho an'izay nahita reportage zay aloha fa ny resaka bola moa zany tamin'ny alina izahay nanao fandarana niaraka tamin'ny Menakely Rufin zay entraîneur ny 20 amin'ny Bare de resaka niaraka tamin'ny Radra Kotsar Malala mahafinaritra foana ny resaka ohatran'ireny ahafahana tena mamaky resaka hoe inona ny azo atao mazoto be sika zao bola kitra fa raha vao tsy matanjaka ny championnat eto Madagasikara zany hoe fanindranany amin'ny club de ho sarotra ny azahoan'ny joueur tanora expérience ahafahany miditra anatin'ny ekipa-pirenena satria ny ekipa-pirenena karazana motera mitarika an'le bola de rehefa voatarika zany lefa azoton'ny olona mijery bola sy manao bola de lasa mihatsara ny club de ny club anefa inona ny olana amin'ny club amin'izao fotoana izao ao anaty club voalohany indrindra resaka karama ao anaty club ny fahatezan'ny club nandalo nanarana club adolo zao anarana banque rehetrarehetra zao nandalo anarana club adolo zao toerana misy olona nanambola sy transporteur sy ny sisa fa tsy mitoy le izy zay zany ny zavatra azontsika sinjona satria raha vao vita ny bola an'io tolakandro io de amin'ny volana marsa indray vao misy bola iraisam-pirenena mety ahatonga atsika ho motivé fa ny tombony sady omena Ankaisara no Ankaisara i Nicolas Dupuis de efa mampiditra tanoranora ry Mathiasy ry Tim ry zanak'akoho sy ny sisa efa tsara ihany io de ny zavatra ampangatana amin'ny Dupuis fa tsy tonga any aminy moa ny eritreritra aza misahirana amina zavatra hafa satria lasa ny olana amin'izao fotoana izao ny loko sy ny toetra sy ny eritreritra ny tsirairay de samy mipotrapotra eo misy ny fédération na lasa tsy hita
de président fédération atsika mbola any tsy fantatra ny fikarakarana zany a misy ny partenaire misy ny fanjakana indray ny fanjakana ny tena hita be amin'ny fikarakarana raha ty Afrika fa miala ho an'ny fanjakana ministera fédération club tsy maintsy araka ihany reo fa ny fahaizana may tsara velatika ely amin'ny FIFA mba tsy hahatonga an'le izy ho lasa hoe sirika be tozay fa de mbola mampirisika ny olona ihany mba handefa onde positive ho an'ny Thomasna fa za mino satria tsy maminany akory fa mandesy rangatsika raha riva io tsy na match farany de amin'ny mars indray okay alefa Barea tsisy alefa Barea alefa Barea nanaona le terrain ba impekele nanaona le terrain tany ale lany parimana any Pahatra le terrain zany somary milatsaka tendrombohitra le de somary milatsaka zany hoe pente misy pente zany izy mandaka baolina am'zany de tsy midina matiantoka zany rehefa marafika zany karaha le tembe ambony satria mavesatra be le nakatra mandeha makany de ny juge de touche anankiroa tsy mifanena de io nefa andavanandro tony lalàlana andavanandro foana zany ka rehefa tsy maraka tsara zany ianao dia miazakazaka ianao mitondra le any zany falerina ty rehefa fidira mpianatra tahaka zao fa nahazo kiraro akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra nahazo kiraro vaovao indray na ty zany hitanao hoe inavo ny vaovao eny aminaty eny vaovao daholo reny afa-tsy ireo cahier gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana tsipika mazava tsara taratasy matevina fony ny tena mafy cahier gladiateur afa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Ahoana re raha malefaka ohatrany vovon-dady hazo daholo izay hitsahanao ohatrany hoe mandeha ambony tapis vita amin'ny lady hazo naiza izay alehanao malemilemy mahafinaritra izay diavy ny tongotrao tanteraka izany miaraka amin'ny kiraro douceur aigle d'or vaovao modèle douceur 4 ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy no vokatra farany an'ny aigle d'or zéro stress satria mendrika izay ny tongotrao efa hitanao eny amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra manomboka amin'ny 4,500 ariary. Aigle d'or miaraka amiko isanandro. Velona avy any Antsirabe, crème mariatra tsara, tsiro-moakazo hafakely, miampy fahaiza-manao sy finiavana amin'ny fafampoanao hatrany. Izany rehetra izany no nentina namokarana ny yaourt double crème chocolat vaovao. Citron meringué, fraise banane, litchi na vanille. Mariatra avo eny amin'ny yaourt rehetra. Ny tsirony koa miavaka ery. Hitanao n'aiza n'aiza. Yaourt double crème chocolat. Izany ka yaourt double crème. Chocolat, ny tsiro tena izy. Tsaroa fa manana finday tena mora nefa matanjaka ny Tecno anisan'izany ny modèle Tecno Pop 2F ny selfie 8 mégapixels, caméra kosa 5 mégapixels, mémoire 16 Go, réseau matanjaka be ary ny batterie 2400 mAh. Eo ihany koa ny Pop 3 8 mégapixels daholo na ny caméra eo aloha na ny ao aoriana, 16 Go be zao ny mémoire interne miaraka amin'ny réseau matanjaka be izany rehetra izany dia natao amin'ny vidiny mirary ary tadideo fa mbola mahazo cadeau ihany koa ianao miaraka amin'ny finday jifainao toy ny elo, ny pêche selfie, kitapo, powerbank, sisa tonga fa ainga anary eny amin'ny boutique Tecno fa marinao pitiavana izahay. Tecno, expect more. Manakoyo! Efa nivoaka ireo modèle aigle d'or vaovao be nokalian'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ilay kalitao efa nahalalanao any aigle d'or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra jifa ho ary ireo modèle aigle d'or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny akisy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe efa hitanao any amin'ny magasin aigle d'or rehetra. Aigle d'or miaraka amiko isanandro. Avec le bon lait frais d'Antsirabe, l'onctuosité de la crème, le goût irrésistible des fruits, du savoir-faire, une bonne dose d'originalité et surtout de la gourmandise. Beaucoup de gourmandise. Nous avons créé pour vous les nouveaux yaourts double crème de chocolat. Citron meringué, fraise banane, litchi ou vanille. Goûtez au plaisir d'un yaourt doublement crémeux et doublement savoureux. Tout près de chez vous. Yaourt double crème de chocolat. La crème des yaourts. Chocolat, le goût du vrai. Ahoana re raha malefaka ohatrany vovon-dady hazo daholo izay hitsahanao ohatrany hoe mandeha ambony tapis vita
vita amin'ny landy azo naizanaiza izay aleanao malemilemy mahafinaritra izay diavy ny tongotrao tanteraka izany miaraka amin'ny kiraro douceur aigle d'or vaovao modèle douceur efatra ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy no vokatra farany amin'ny aigle d'or zéro stress satria mendrika izany ny tongotrao efa hitanao eny amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra manomboka amin'ny 4,500 ariary. Aigle d'or, miaraka amiko isan'andro. Oh là là, besoin de changer, de m'amuser un peu. Mais vaut mieux rester à la maison ces temps-ci, et donc... Tu peux très bien t'amuser avec Orange Money sans bouger de chez toi. Choisis Keno pour gagner jusqu'à 20 millions d'ariars. Pour Spin to Win, gagne jusqu'à 36 fois la mise. Tirage toutes les 3 minutes. Les gains tombent direct dans ton compte Orange Money. Simple. Tape le dièse 144 dièse, puis 3, puis 1, puis 5. Et tout nouveau en ce moment, pour votre premier pari sur Orange Money, un pari en plus offert. Allons-y. Orange. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Eny ary tompoko tonga ny tapany fahatelo ny fandarako olotainisika zao fotoa zao dia afaka miditra amin'ny vatanareo a aiko olotime rivotra e eto amin'ny zaran-dratso na velanay mihitsy lanao kolotime zay anao rivotra afaka miditra amin'ny vataka izao satria dia zay tantara ny vatana zay raha azonay atao a antsolo zay allo allo miarahaba tompoko zay raha ngamba mitaraina am'le certificat urin fa mijaly zay mpandrara fa tena koray volana zao a tsy namokatra mihitsy ny imprimerie nationale nefa io etan'io a tena ilain'ny mpanindranetana sy mpanafatretana any andafy de foray volana de tsy mahita tsony zay asa zay ataonay amin'ny etanay tompoko zay mba engavina mba adereo kely fa tena mahantra le mpandrara fa imprimerie nationale ave tompoko de foray volana tsy mamokatra le izy asa tsy fantatra tsony inona ny antony sotra tompoko mintsika efa misy ny tompona ndraiky aloha zany mahavoaray an'izany afatra izany ary dia ho resatsika zay nandray zao zany veko zany misy terrain any amin'ny fatrasava any de enipita ny arabe vao tosy zany eo amin'ny arabe ao zany tsy manina mizany mbola milalao tsara eo repita ry vao tosy miarahaba tompoko allo tompoko Alefa barea. Alefa. Ye, asa chamba istarena kel zan zay fa mantarena tetian mule itanaro le remboursement izany mbola sy mandeha foana tam'izao nefa efa mantarena tety zay a fa efa jerevana tany amin'ny ministera tany foana le dossier de niova hono le colonel mitsaratsara azy ao de sy zao nahoana indray nahoana fa de mbola manao aso foana zay am'le mpikarakara mba tokony alefa am'izay le dossier makany amin'ny trésor fa efa patamy 2016 ange le izy de mba miangavy reto zahay fa efa mba ela le izy a de mba miangavy zay am'le dossier na io mba fikarakarainy eny tompoko satria moa maramborisement anazy zay mba fitarainana kely zafady eny tompoko satria moa zany maramborisement anazy misy rambo ao de hitanareo fantatray misy zany terena kilaila za satria zay azy agnafandena de fantatray Francis io fa niara-nianatra taminay tagny amin'ny agricole na samy madio izy hoe fa lasa sotra betsaka fa Francis sotra fantatra hoe fa lasa tao fa de herinay le kilahila mitotogny iny fa de mandresy variandro a pronostikanay andro zéro eno ako ary misy ve zany hoe savy de tentomrete tena zara zay mba fitarainanay zafady io eny ary misy say tena zany alora nga horesany le raga horesany le Madagasikara raha riva ngamba tonga de tsy haiko tsony lafa tsy misy samy teny zany matetika fo manao an'ireny ao allo allo mirava tompoko mirava tompoko Merhaba, Alefa Baria. Alefa Baria. Alefa. Alefa, ary nasengere mbusto?
Fa lasa somary lasa kely izy lasa izy ny ena be koa manko izy. Mbola rivereko teo français syrianina tonga dia maresy zero tsika tovitsika zero angatsy ray tovitsika zanao am'le ray zany za aloha première mi-temps 0-0 deuxième mi-temps 0 deuxième mi-temps 0 lasa ianao zay mazava mazava ta somary baolina tambary any le izy inona mahafinaritra hoa le mivory eny tambary baolina tambary zany 0 première mi-temps de 0 deuxième mi-temps de 0 nefa rany 0 foana io zavatra mazava be izy tsy maintsy anao défense tsy miasa tsy maintsika ohatra matazana ko franc anankiray matiny karolisy ohatrany sa tena zay mihitsy no hitako nofialina raha kolisy zany mpanao atsika na frantsay karolisy le izy karolisy oa iena ka raha kolisy ny elinay fa tsy de gaga mihitsy izy ty raha kolisy vao ao anatin'ny kipa-pireneny ty zay mavelomnareo ny papalora okay papalora ok lasela ny malahelo anazy zany efa tam'le fitsangatsangana tary vao tatatatana be mahafinaritra mihitsy le fa mahavariana le tany tam'baka tany Biélorussie Turbiana afaka le ty Ranian tonga de sady mahazo mention très bien mention bien no c'est bien no passable fa le anarana aucune ambiance misy Elena koa hoe misy kaza allo etoko alefa barea alefa barea afaka miteny ianao alefa mandesika androany manazana eto satria mba hitaraina kely zany misy fako be aty akatom-bahoaka ety ampitany lalambe io efa tena 2 volana sy tapany teo 2 volana latsaka teo zany tena mbola tsisy le pakafako reny misy tonga teo de saika mba hitaraina indrindra mitompona andraikitra tompoko hoe iza mitompona andraikitra amle fanalana fako ety satria tena mamoaka fofona le izy any ankizy kely besaka ny taiza kely ety de be zany le aretina amin'izao le covid efa mampalahelo mihitsy ny mandeha amin'ny malagasy nefany io fako io tena mitondra aretina be de mangataka mitompona andraikitra indrindra to akatom-bahoaka ma ie tompoko akatom-bahoaka ampita lalamby le lalana ho any amin'ny fasankarana iny makasitraka indrindra rivotra maloto zany ny anana ty fa tsy rivotra madio tsony makaroa 0 raha rifa amin'ny Barea efa Barea tena io ny toerana rehetrarehetra feno fako daholo tsy akatom-bahoaka rery fa tena hoe ny ankabeazana Antananarivo amin'izao zany tena hoe mahaloto ny areti-maso feno manomboka tratratratra daholo nefa rehefa nisy fanambarana rehefa nandeha ny fifidianana de hoe hodiovitsika ny tanàna dia mbola etsika moa zany am'izao fotoan'izao rehefa nefa tanàna anankiray hoe ratsy eno tsara ianao hoe diovitsika le tsy ratsy fa rehefa ianao moko rehefa mahoatra indreny nefa tanàna anankiray hoe ratsy de ny orana ihany mamoaka ny aratsiny ao totony le rano miakatra ny fako inona tsy etsina ny lavaka aloha alefa Barea bona zoasy mandrivotra kely maraina aloha salama daholo nareo ohatran'reno za mihitsy andrivotra kely fotsiny aloha de tesa kely amin'ny tatezany tambombato za efa mikotany firy tonga lobe taty ampiasana ka tsy nanina kory ny lalana mba tesa kely fotsiny ato am'izao nampiandrasana ny antsinao zay le feonampiady mivady mihitsy zay izy zany indrindra fa le tisy teo le tsy mponao fandarana fa le amin'ny arivo vo miazy anao ni nareo tsinao de izy zany nini zany tompoko alefa Barea ihany tompoko any tapaka izy teo fa le resaka fanolanana indray ny ahako soiana fa tsy Andriamanitra fa raha zany de efa maty aneritretra zay olona le manao raha-ratsiana rehetrarehetra fa na zany averiko fotsiny hoe aloha ny éducation fampianarana ny tsy lehibe tsy kely fa rehetrarehetra mihitsiny na lahy na vavy de aloha averina ny fampianarana éducation civique éducation sexuelle amin'ny ambaratonga rehetrarehetra
Zay fotsiny tiako abe tiako any amin'ny ministère d'éducation sa any amin'ny fianarana directa hoe ohatrohatr'izay zany fa le fanolanana tsy resaka fitafy io satria na lehilahy voolana ozy izy tsika tsy nanao mini-jupe izy nefa voolana fa resaka fitaizana dia fampianarana dia zay matetikenenina alefa barea alefa tsy lavitra be zany izy alavitra le telefona fa resaka fanolalana moa zany mihintsika fa hoavy eto le anabavy anankiray ndrapiso miantsosika fandaminana misy tokony efa milamina dia resaka mahakasika ndraika fanolanana ho an'ny mahazo ny ankizy alefa ray miboza inona taonao any miaraba misy herysoky zay herysoky mirary andesiny bare aloha zay mihitsy faravalika maty aloha mba raha aty sala zany faravalika maty mitsoresy ihany ny ratsy mitsoresy ihany tokony tsoresy zany ny tiako teny aminy dia mifoatra ny ministère ny gérasiony zava-kanto moa zany satria tsy le ministère isany raha Francis io tsy misarahina anazy ohatry moa dia misaotra anazy misaotra ny ministère fa mivatana amin'ny TVM zany tsy na le izy dia makasitraka andreny dia anareo rivotra sy RTG miarao dia misaotra petraka alefa bare alefa tsisy farafalika matany aloha raha ny sitrapo dia tena hoe mandresy tanteraka satria nefa makany amin'ny motiteur resaka le fanolanana teo moa zany makary amin'ny ministère ny mponina dia misy sampandrarana anankiray ao amin'ny andraikitra ny resaka mahakasika ny vehivavy sy ny ankizy mihitsy izay iarana miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka ara ekonomika sy eny tompoko hoe manana tsy tafiditra amin'ilay orange hoe miantso amin'ny orange dia tsy hainay fiditra sao dia mifanotona amina antson'olona ny ianao rehefa miantso moa zany dia mazava hoe ino moa crédit principal le izy fa tsy atao forfait tsy atao offre raha vao offre dia tsy tafiditra mihitsy mirabo alefa bare alefa alefa saida tsara fanafa misaotra toa lavitra be mangalatra telefona dia miafina fa izao tena za zany tena hoe tena alefa bare tena foko manontolo mihitsy fa izao na izanona zany mainao tsika moa antamatavy mahemoka dia mba manafatra tsika zany ekena hoe tena efa eo andalam-pandreseny an'le corona fa mila mitandriny mila tandremana le geste barrière moa ny fahazantsika azy hoe tsy ananampiry ny aina tsika mbola tsy fantatritsika hoe makaiza marina ny lalan'le corona ty hoe mitsofoka any amin'ny aiza fa mila ataotsika ilay fomba fanao rehetra fiarovana amin'io aretina io zany dia za sura fa maharesy mibare androany tena manatitra ina moa manatitra menakely ihany raha ohatra ka mpampijazo any hoe mpampijazo any eritreretinay ve hoe raha diso miteny zaka miantso amin'ny sefimbininy tsika asena mitondra glasy ko sefimbinina alefa bare any iafa zadile zesta bare raha namana olona tsara isany zay mba afatra hoe sao dia hoe maresy dia rehefa aveo dia marary dia manjary tsy fety le izy aveo sa hoano sisy nareo veloma fanfanana anao resahana rapitso sady lany crédit anao sady lany crédit sady miafina amin'ny telefona manontany kaiza le ty kaiza manontany amizay le bandy anankiray io zany kaiza le ty kaiza amfiry moa ty le baolina androany amin'ny efatra hoa aiza moa ty izy natao ny atamatafy kozy ve zany le ty amin'ny efatra zany dia amfiry zany mandeha mety etsira be
misy décalage kosa ny laly ty ranary mahita atomlovy décalage nalefako aminao le izy afaka jerenareo zany misy zazaka mahafinaritra ny le resaka lalana moa zany le resaka hoe tanàna sy ny sisa wa ny rano no anisan'ny mampitsingevana ny aratsiny ny tanàna foana amin'ny ankapobeny ary raha mijery ny lalana rehetra eto Antananarivo renivohitra indrindra fa iny faritra commune Ambanivolo ny 67 iny na mivoaka na mitsoka amin'ny faritra iny dia tena revo avy fotsiny ny orana dia azonareo tsaina avy hatrany fa mitsingevana telekoa miaraka amin'ireo mpamary toetra rehetrarehetra izay hita amin'ny faritra iny zany dia hita eny daholo zany ny lalana feno lavaka ary raha tsy mety tsara anao anatin'le izy dia hiditra mivantana ilay rangahy ity ho ampidirika anao ome commande zao dia zao dia eo zany ahitanao an'ilay zany raha mitsofoka avy tia tomadinika ianao dia hitanao avy hatrany ohatra zao kosa venamo mafy be ny radio anao enao misy ka allo resaka amin'ny telefôna alefa zay alefa inona tsy le karana manao chauffeur le fola azafady ya nina Rousero alefa Barea araka ny volazana manareta teo le retsy kianja zany ilay be ny kianja rarivo fa ilazana ny olona rehetra fa tsy misy fanapakevitra avany amin'ny fanjakana hoe mirava amoro zany tsisy an'izany eo za io tianao zany ilazana ny rehetra fa tsy misy filazana hoe mirava amoro ilazana fa tsisy filazana dia nya zany Rousero mandresy itsika vao manomboka ao anaty 10 minitra ao misy baolina ray matitsika voalohany matitsika tena teneny tsara mihitsy dia maty andry zalatampo koa mafaty baolina ray tsika ao anaty 10 minitra voalohany eo avelan'ny Mahamasina zay avelan'ny kianjany barika dimy eo ora akoraka ao avelany eo satria mino fa mety nasiny zala écran maventy ao ko dia alefatsika mifosaitsika makany amin'izany lalao ataon'ny Barea izany ary andresitsika zay moa le teneny voty fa tamin'ny teny frantsay le izy hoe concentration maninona tsy haiko zay fa le izy zany alefatsika makany ny saitsika rehetra menakavy mandritra ny lalaon'ny Barea sy ivoirien les africains l'ivoirien voilà alefa Barea ohatrinona ariary efatra ihany ariary efatra zany ary ve mbola merinany zany ary mbola tsy nafamirana ndao za tsy ara dia mahireza daholo sotrara zokiny be zay moa efa miandry anao ihany amin'ilay teny ahafantarana anao rahatsika ny tsy manaraka tonga dia ragoty iny ragoty ny sary aloha tsy manera tsisy sary fa misy carré maintimainty anankiroa eto zao manara ohatray ihany aloha zany ary mialatsiny amin'ny olona na ora tokony hidirana ary dia miditra satria mahafinaritra foana hoe mandetsika eto miresaka baly any rivotra ato amin'ny Canal Plus Talent d'Afrique miresaka fomba Madagasikara dia i Nicolas Dupy miresaka eo dia ny entraînement entendre les rony ny kianjany barika dimy misy le mpanao anaovana pub reny mbola malaladalaka tsara le izy eo fa ny formation ny Côte d'Ivoire zany hita io dia ho tantaraina kely ato amin'ny sisiny à droite zany no enjany io zany satria avy aty amin'ny Serge Aurier aty amin'ny à droite Serge Aurier izay manao tahaka an'ry Eric Faneva manao tahaka an'ry Tahira zany manao tahaka an'ry Karambe dia rehefa ao anelanelany eo nefa dia misy any le malaza be anankiray misy any Gradel dia tsy ny alera ny ry aloha ry olona malaza tao le Nicolas Pepe zany ao amin'ny ekipa Rennes ngamba raha sy diso zany efa lasany Angleterre zany hoe ny sisiny à droite zany no tena ho dangereux ny Jarry Ivoirienne Serge Aurier efa fantatsika iny dia makao amin'ny Nicolas Pepe dia ny ry aloha ry alera dia alera io le ohatran'ny roa ketatra latsaka le olona fa le baolina faharoa nanao tety ohatran'ny baolina maty mifaneva tany Egypte dia ry amin'ny ilany ankavia ndray fa Gradel le ampovoany io nandefa an'le baolina le miverina dia maty ny Gervinho zany hoe eo zany ho atsika le mpanaraka ny resaka formation sy ny système d'attaque zany dia tokony efa hitan'ny Nicolas Dupy ahoana ny nanana an'io satria mila kasena atao sy mifanakaiky fotsiny
ny dimy zany hoe ry PP sy ialera zany na defasana langalanga raha manko dangereux foana satria izy lava be ary izy miditra voambony tamin'iny tany amin'ny atsasika ny jeu fa amity zany miditra voalohany de nitsika indray zany miankina amitsika indray io zany hoe bapasa ny position technique ny morel sa ny lany ny fahananao misy toetra fahava le bany ato tsy nampoziko tsisy idirako iny ny resaka baolina aloha zany angamba ny tena orisaresantsika be amin'ny teny ity satria dia sady fanentanantsika rerany koa rehefa nomboka ny baolina manomboka amin'ny ray ora andao anao akanjo maitsomaitso menamena fotsifotsy daholo na menamena na mety daholo zany fa alao atao mitovy lokony sainam-pirenentsika ny akanjo rehetra za io mbola andeha ody rehefa aveo satria mavomavo be ny ato de tsy maintsy hovaiko ty mba hitovisako sy iraisana fo zany hoe ty resaka baolina ty mantsy zany alefa barea ny resaka baolina alefa barea o zao mandeha be fa azadiny koa fa mbola eo ny aretina de ataovy geste barea barrière ny tena fanentana zany andao anao akanjo mena fotsy maitso satria reo zany loko le maillon zay manina zany zay tsy manina de manaova loko fotsy zany sady mijery baolina mba ho firaisan-tsaina sy firaisapo satria rehefa nandeha ty resaka baolina ty tamin'ny herintaona tahaka izao na nitrinikanina fa tsisy fihavana itsony ny malagasy rehetrarehetra fa nitovy saina daholo ary amin'ny pozitiva tsara be fa eo moa zany resaka politika moa zany tokony mitokizana ihany le izy aveo fanjarany tsara re fotsiny mijery le izy fa ny baolina ity barea ity dia tena tsisy an'izany hoe ty avarina adino atreo zany tony le ary ambony be ry amin'ny arabola de tony le tsy mitovy daholo ary miray saina sy miray fo daholo tsy nafinaritra nge rehetra zany hoe vita match amin'ny barea carnaval eraky ny tanàna mandeha amin'iny anosy analakely sy sisiny tena milay ange zany na ny firaisan-tsaina sy firaisapo ny fitsenana le barea ireny lapabe zay ny avetsena tsy fampina zavatra hafa mihitsy lazay fa zay ny taraha natao eo ialana tsy tompo ohatranay vavakely andro any mifona tompo tsy anao tsony ako rehefa sady hitanareo any amin'ny quartier anareo Erika ka rehefa misy hoe mandeha any zay Erika raha ohatra any Erika kitikitanao hoe mbolibotra rahaba sisy eny raha mandeha ny mbolibotra rahaba ena tositosy ena iny anany eny de va koa misy lapabe manodidididinao zany miorganiser an'izy ka zay tena misy any oa de manaraka ny Erika fotsiny de eo zany le hoe ny firaisaposy firaisan-tsaina tsika dia tokony tohizana foana ao anatin'le satria ohatran'ny américain ngisao jereo hoe rehefa misy hoe pour les américains vont jouer avec des choses comme ça tena mafanoana be mihitsy in English please the people is miaraka daholo tsika menao kavy mifanaraka daholo tsisy miala mihitsy eo de izay koa zany atsika gasy am'izao ohatran'izao io mokely any mba fantatra because of you yes hello it's me you're looking for yes de eo zany le ny firaisapo zany itetake zany aketsika zany de eo zany hoe ny firaisapo sy firaisan-tsainantsika amin'ny teny ity zay jerim-bola satria be deabe ny mieritreritra sy be deabe ny mihevitra fa hoe tsy miasa androany de be deabe koa mihevitra fa tsy miasa tsy mianatra androany ariva mianatra foana ka de miasa foana ka mpianatra moa fa eno lahy topo ataovy tsy tonga amin'ny profit kenaka le profit zany fa any amin'ny profit any amin'ny sekoly confessionnel moa zany na sekoly pinoana na tsy tonga raha amin'ny profit rehefa amin'ny efatra no mirava na amin'ny dimy mijanona eo ianao fa tsy mivoaka eo na misy grève betakininareo latsy am'latsy mamasina le misy nisexety le mitsamy iny na misy ina misy tsisy mahazo voaka zany eo amin'ny dimy any ny amin'ny dimy manao étude na bibliotèque ana bibliotèque mba asivy télé raha nga ka andao tsika rehefa irasaina ho an'ny barea riva anao akanjo miloko ny sainam-pirenentsika ary samy anoana samy velively vilany daholo rehefa mafaty baolina asio orokoraka be namony alefa barea
tamin'ny menakorin-drano alary bipilmanina andro be eto mandeha tamin'ny mianakaza magnandraro mbo manarino aty raha hoale larby tsara zao tazapasandro aty madama miakara ty e tsy antevy madama e tonga dia ty tokoa ny taxi be mety amiko a tolotra B500 ahafahanao miansotra amin'ny 10 minitra miampy cadeau SMS 10 amin'ny vidiny 10 monja managery 4 ora antsoiny 224 étoile 1 étoile 1 Orange. Ahoana re raha malefaka ohatran'ny vovon-dady hazo daholo izay hitsahanao ohatrany hoe mandeha ambony tapis vita amin'ny landy hazo naiza izay alehanao malemilemy mahafinaritra izay diavy ny tongotrao tanteraka izany miaraka amin'ny kiraro douceur aigle d'or vaovao modèle douceur 4 ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy no vokatra farany amin'ny aigle d'or zéro stress satria mendrika izany ny tongotrao efa hitanao eny amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra manomboka amin'ny 4,5 ariary Aigle d'or miaraka amiko isan'andro Maro be ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier. Mpianatra tsy isaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao. Ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao. Lasa mafy kokoa ny fonony, fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier plus. Dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandarana et compagnie. Veni, le triptyque eau potable, assainissement, hygiène est vital, essentiel, nécessaire, important pour tout citoyen. Oui, l'accès à l'eau potable, à l'assainissement, à savoir des toilettes et des douches propres et accessibles, ainsi que de pratiques d'hygiène avec un savon et un dispositif de lavage des mains adapté à leur physionomie, est un droit fondamental, comme pour tous les citoyens, pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap, malvoyants, malentendants, muets ou ayant des difficultés motrices. Sachez que le projet Veni de WaterAid Madagascar est présent dans les districts suivants: Ankasbe, Atsimjan, Avarajan, Ambujachin, Manzakanji, Muramang et Sojournemandit. Manakurio! Efa nivoaka ireo modèle Aigle d'Or vaovao be nokalin'ilay styliste manan-talenta Michela amin'ny kalitao efa nahalalanao any Aigle d'Or hatramin'izay ho anao mankafy kapa tena stylé le vita malagasy efa nankafizinao hatriny eny sady natao ho an'ny fianakaviana rehetra. Jifa ho ary ireo modèle Aigle d'Or vaovao amin'ny vidiny manomboka amin'ny 26 000 ariary ho an'ny ankizy ary 50 000 ariary ho an'ny lehibe. Efa hitanao any amin'ny magasin Aigle d'Or rehetra. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Les sœurs Santana font leur grand retour sur Novelas TV avec une saison explosive. Vous l'avez deviné, la 3e saison de Catalina arrive en exclusivité sur les bouquets Canal+. Le suspense est à son comble entre rivalité, vengeance. Cette saison vous fera palpiter comme jamais. Qui sera élue la plus belle fille de la région? Découvrez la suite sans attendre sur tous les bouquets Canal+. Les bouquets Canal+. Vivo Antananarivo! Post-production, production antique, Tosca Falina, Mercami BMG, Black Nadia, Miza, Yonsi Swada, Romeo, Mal, Holofix, Blaise, Havana. À la tena de sombrero pour soirive, en Coliseo Natsuzume, Kamni Simura Marai. Animation, Reza DJ, Siohan Loic DMC, Diran, Fito Livorial. Partenaire média, RDJ. Sponsor, Eureka. Ahoana re raha malefaka ohatran'ny vovon-dady hazo daholo izay hitsahanao ohatrany hoe mandeha ambony tapis vita amin'ny landy hazo naiza izay alehanao malemilemy mahafinaritra izay diavy ny tongotrao tanteraka izany miaraka amin'ny kiraro douceur aigle d'or vaovao modèle douceur 4 ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy no vokatra farany amin'ny aigle d'or zéro stress satria mendrika izany ny tongotrao efa hitanao eny amin'ny toeram-pivarotana aigle d'or rehetra manomboka amin'ny 4,5 ariary. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Veni, vovonana eketsika ny aina mendrika salama. Eny, ny fahazoana rano fisotro madio, ny fanadiovana toy ny fampiasana kabone sy efitra fandroana madio, ny fidiovana toy ny fanasana tanana amin'ny savony izay mifanaraka sahaza ny toe-batany avokoa, dia azo fototra ho amin'ny vehivavy, na tanora, na nahazo taona, ny olona manana fahasembanana, jambo, kilemaina, mona, marenina.
zo amin'ny maolo-pirenena feno azy ireo. Fataro ary fa nitetika asa veni sahany Ouattaraid dia miasa amin'irety distrika manaraka ireto: Akazobe, Antsimon-drano, Avaradrano, Ambohidratrimo, Manjakandriana, Moramanga ary Tsirono-Mandidy. À tous ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, à tous ceux et celles qui débutent leur carrière, Intelsia, le leader du secteur de la relation client à Madagascar, recrute des conseillers clients digital et par téléphone, mais aussi des team leaders. Intégrez une entreprise qui garantit la sécurité de l'emploi grâce à un emploi stable en CDI. Une grande famille de plus de 1800 collaborateurs à Madagascar. Dès votre intégration, vous bénéficierez de nombreux avantages offerts. Rémunération attractive, transport, cantine, centre médical ouvert 6 jours sur 7. Venez avec votre CV du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 à la zone Galilée Tanzbat ou à la zone Futura Njanmen, ou envoyez votre CV à l'adresse recrutement.madagascar@intelsia.com. recrutement.madagascar@intelsia.com. Notre équipe vous contactera très rapidement pour un entretien. Blédine est riche en fer, vitamines et nutriments essentiels pour que chaque jour soit une nouvelle aventure. Blédine pour un bon départ. RDJ am Siv Maraina. Tsodrivotra! Tsodrivotra! Sady tapany fahaefatra ny fandarana cool time aiva tena izy fandaniny tapany fahaefatra sika sady mandray vahiny amin'ny teny mitya ny karakara ny hetsika anankiray izay antsoina hoe mode tour event MDG tour event ary zareo amin'ny karakara hetsika anankiray izay atao amin'ny 5 ka hatramin'ny 1 ny volana desambra izao taona 2024 izay atao any Anosy-Be miaraba ny Yana sy Iengo zahay iresadresaka an'ity isika. Inona marina ty voyage autrement ty? Voyage astral. Misy fifotoana. Fa miarabanareo miarabanareo e. Ie dia miarabanareo ihany koa zahay. Eny tompoko to dia inona avy hatrany moa zany ty hetsika fa 5 ka hatramin'ny 2020 ny volana desambra ity le hoe voyage Anosy-Be. Inona le voyage Anosy-Be? Inona le atao an'le makany Anosy-Be? Mandeha tomobile ve, mandeha makany sa mandeha aeroplane ve, mandeha makany sa mandeha tongotra sa mandeha bisikileta? Le hetsika aloha zany dia voyage organisé izy io izay ataontsika any Anosy-Be, nampitondrainay hoe un séjour différent des autres no anarany tena miavaka izy, sahanay no miteny hoe miavaka izy amin'izay voyage organisé rehetra. Rehefa avy eo tsika hiditra amin'ny andindiny amin'izay fa araka ny lazainao teo hoe 15 ka hatramin'ny 20 desambra ho avy izao mandeha fiara aloha izy. Dia mandeha sambo ihany koa na vedety ozy tsika mifilaza azy. Ny lalana ray andro sy tapany eo foana ny mandroso sy miverina. Izany hoe raha ray andro sy tapany ny mandroso, ray andro sy tapany ny miverina dia 4 andro tsika any atoerana. Oui. Ay, 4 andro zany hoe 15 ka hatramin'ny 20 zany efa tafiditra ao anatin'ny mandeha sy miverina. Eny tompoko efa tafiditra. Dia efa tena manaraka satria moa zany hoe ao anatin'ny amiana ara-pahasalamana ihany moa zany. Entre guillemets tsika amin'izao fotoana izao dia ahoana ny resaka geste barrière, ahoana ny test, mila manao test avy eo mahavaka mandeha isa tsy voatery manao an'izay. Ny resaka apidina kely zavatra lavalava. Ahoana fisikimana anazy? Anao manitsidina be Andriamanitra tsy mahafosiko mihitsy. Ie, tena marina tokoa moa zany fa mbola ao anatin'ny amiana ara-pahasalamantsika amin'izao dia arak'izany dia atsaina foana hatrany aloha ny resaka hoe geste barrière fa kosa angamba tsy dia ilaina ny hoe manao test mialohan'ny ialana aty anelingelenantsika olona fa dia hoe mialohan'ny fiara aloha zany mazava ho azy sy ny sambo izay hitondrana ny client antsika dia efa voadio ara-dalàna daholo. Tonga ao tsika dia efa misy ny gel mialohan'ny hidirana rehefa hivoaka hisakafo tsika sy ny ao anatin'izany moa zany koa ny elanelana ao anatin'ny fiara tsy hoe mifanesika be ohatran'ny ompitsika fa ka le izy tsy te hifanesika ohatran'ny sezavolamena. Izy tsy te hifanosika ohatran'ny tandrova. Sezavolamena zay maha différent des autres tataretintsika. Nareo ny mbola tsy hita zany hoe tandreo manao voyage zany olona anankiroa misoratra anarana fa 3 izy nanao tonga eo.
asaina mamorona sarety hafa izy manaraka avy ao arina. De rehefa le andeha zany a zany hoe miange eto an-tanà zany ny fotoana amin'ny fotoana 10 novambra ny sakafo any an-dalana ve zany a nareo no mikarakara ny sakafo eny an-dalana sa ny tsirairay no mikarakara ny sakafo eny an-dalana? No ny antony hoe mety anahirana raha ohatra ka hoe hatramin'ny eny an-dalana tsy ho voafehy antsika ny ikarakarana azy a samy mety hoe manana fahazotonomana koa rehefa le mandeha voyage dia ny eny an-dalana aloha zany ny olona samy mba hoe miantoka ny sakafony sy izay mampetipety anazy fa rehefa tonga ny toerana kositsika zany hoe vao manomboka migadona eo ankifitsika dia manomboka eo raisiny an-tanana feno daholo ny rehetra hatramina ny rano sotroina raha dia izarana bouteille isan'andro zay tompoko tsy mihina kisoa dia ahoana? zavatra sahazanao any zay tompoko tsy mihina fruit de mer so dia salady fotsiny ianao dia toizika le fantanina dia andeha am'izay antsika lasa ny tonga antsika sy ny sisa amin'ny hoe mampiavaka anazy zay ihany koa dia inona le rehefa le tonga any mantsy rehefa misy activité atao dia eo amin'ilay activité zany a matetika am'izany activité dia misy mpanetana anankiray baronina zany mpanetanentanao za ihany io zany teneniko zany erika zany mpanetanentanao dia tsy mianakavy miaraka amanao zao daholo misy lalao sisa zay ve le zavatra hitrangasa misy zavatra tena ampiavaka an'le izy ihany koa akoatran'izay le mahazatrizay fiondrano mandeha mitsidika le nosinoso kely manodidina mijery an'ilay ranomasina misy bibita eo dia misy ohatr'izany ve marino fa tarika foe zany fa tsy baroana le yogaoga isolo toerana any erika angamba aloha dia ianasy haingo nanao azy aza matahotra aza dia tompoko manao le sorta somary lavalava reny a mba ampazotozotanay mafana ny andro mila nahita ny afatra tany amintsareo dia hotoizako kely hotoizako kely le mampiavaka azy teo le nantana reo hoe ina daholo le zavatra atao any sy ny activité voalohany aloha mampiavaka an'le izy dia itetinosy anankitelo be zao tsika iaraka aminay tanao zany nosy ranja nosy ranja tena mialina anisan'ny nosy tsara indrindra eto Madagasikara nosy ranja ary be dehibe ireo mpanakanto avy any ivela maneran-tany zay malaza dia malaza manko amin'ny nosy ranja io mandeha miafinaotra reo fa tsy tenitenina amintsika ty moa zany fa entran'zareo any zany teny hoe anisan'ny tsara eto Madagasikara za tena manizingizina hoe anisan'ny tsara raha eraka zao tontolo zao mba hoe to rehefa mandeha any ianao manaraka zanareo mifampitoro fitiavana nosy ranja dia inona nosy ranja dia nosy komba ihany koa dia nosy tany kely telo be zao io ny andro eny tena hitako tena amin'ilay nosy tany kely tsara ary izy nefa matonga lehira hoe tamatavy salatsara fa le nosy tany kely zany raha ohatra maka tany kely dia tena mivoany rano izy dia tany kely io zay dia nosy tany kely nareo hoe miantona an'le olona dino reny raha hoe manapa-kevitra baronina rehefa any za tsy andeha hotsitsony iverenanay izy amin'ny fotoana manaraka mbola misy daty maromaro ao arinan'io dia alainay izy fetrany ve le olona tadiaviny io ny olona tsisy fetrany afaka misoratra anarana daholo zao moa tsy mety olana satria mety be dehibe zany io le korobaka satria tsy ampy vacances dia za raha misy mikarakara sady mbola be dehibe koa tsy zany nosy be zany dia andeha anao an'le izy misoratra anarana mafeno tomobile telo misy anakoroa maningana io le tsika tenentsika anakoroa maningana anokafana tomobile anankiray vaovao izany zareo ve samy manaraka andray nareo zao aloha eny andaminantsika anazy za aloha mino fa tsy tokony misy hoe olona ho lavintsika fa efa nanomana an'izay imprévu zay ihany zahay fa raha ohatra ka misy an'izay olona anankiroa zay dia mety maintsy hijery tomobile kelikely anankiray dia miaraka spécial aminay roa zany za tompoko afaka manao chauffeur amin'ny fotoana io manana permis reo teneny hoe feno tomobile telo zao ny feno efa ndetsika rapitso fa manohatra anarana tapaka zay miaraka aminareo ndraso aloha misy daty limite ny fisoratana anarana sao aditsika no miteny anazy ny fahasivany volana desambra ho avy zao ny fara fisoratana anarana hatreo ihany zany dia rehefa tapitra iny dia zay ny antony hoe asiana fetrana le izy mba ahafahanay mandamina hoe ahoana ny fiara ahoana ny sao dia le anankiroa ataontsika ahoana nanaovantsika azy na erika le soratra fara indrindra
tamin'ny raha farany inona. Fa io za tsy teninao ny anarako zany e. Ay, laha fa miady vitana amin'ny akoho. Azafady. Liako laty. Tonga koa satria tonga zany ny ankizy rehetra ny mpalay anjara ny olona zay tonga any amin'ny fotoana io mety misy zavatra hitranga zany ny rivariva coucher du soleil zany zao tena ny olona moka rehefa mandeha any amin'ny ranomasina ny zavatra mamaiky azy hoe aiza le coucher du soleil fa rehefa tena mandeha ohatrany tsisy tikany any ny masoandro miletika dia ndrasany dia miandry hafa be mihitsy izy rehefa ny anosy be anao no mijery azy eny amin'ny Montpasso eny hafa mihitsy. Raha fitenina ankizy taloha zany Montpasso zay zany sipako taloha. Montpasso. Passo mihitsy filazana passo an'le rio ka. Dia eto misy an'izay ihany koa zany. Misy an'izay ihany koa. Isan'andro io ve? Io aloha zany tsy isan'andro satria efa fenon'le hoe nosy ranja sy nosy komba sy tany kely ny fotoanantsika dia ankoatran'izay nefa tsika mbola andehandeha anao tour de l'île tety Anosy be tsika dia avy eo ihany koa mbola anao excursion eny Andilana plage eny. Zany rehetrarehetra zany mbola ao anatin'ny programa daholo ny rivarivontsika no miakatra eny Montpasso hijery an'izay le coucher du soleil. Amena sanjo itadabelo mitanindro. Dia avy eo ihany koa mbola anao an'le afondasy grillade party rehetrarehetra. Misy an'le zava-pisotro le ohatrany akanjo nirika ve ao? Sa le mbola mahery. Misy cocktail spécial Anosy be any zay efa tany mahafantatra. Fantatry ndray. Fa tonga zany zay zany amin'ny fotoana io tonga ny amin'le hoe Anosy be zany na tonga ao ankify satria ny fotoana voalohany rehefa makany Anosy be zany eo ve misy zavatra mitranga ve zany hoe sa hoe ahoana ve zany sa hoe tonga dia any Anosy be mihitsy vao mandeha ny de bienvenue là est-ce qu'il y a le cocktail sahotakotaka kely eo ankify eo tsika dia mihinana sapedapeda kely sy zato dia maozy sapedapeda lao fa fanontaniana fotsiny baka sa lakoky. Mandeha vedette spécial ny hôtel mampiantra anao tsika mihitsy tsika amin'ny tsy mandeha baka tsika 10 taona vao tafapita eny efa tsy indrindaoly. Azonao le izy atsika fankahazo be miaraka amin'ny aingo mandritry ny adiny ray sasany ambony baka eny tsy maninona mihitsy. Na io ianako ary ianao mbola tenenina raha tonga le baka hoe alaviro ny lalana. Nao zao olo tipainina ataovy mody maty aloha ty fitajanona le motera tena ohatrany tsy mety ony le motera. Fa amin'ny fotoana io zany satria ny olona koa tsy malagasy sika ny teny somary faritra avaratr'efa misy manahirana ny fomba fiteny sy sisa efa misy fanomezana information amin'ny aloha ve amresaka teny hoe reto teny reto podi tsy azo tenena ny Anosy be reto teny reto reto mba tsaratsara fantatritsika satria zay aloha zany dia efa misy miara-miasa zay koa mbola tombony ho anay efa misy miara-miasa aminay any Anosy be. Efa misy ekipa MDG Tour Event zany any Anosy be dia ry zareo ireo no efa mametrapetraka an'izay rehetrarehetra izay. Dia tsisy ahinany amin'izay hoe mety hisy teny tsy mifankahazo na sao mantsy ianao ohatran'le tovovavy anankiray avy eto anivotany izy ka nandeha nasa tany Anosy be nitry ny fotoana mara dia ozy izy parole za fa maefa volagna korokoragna Diego Anosy be okery ka rehefa nandeha zany zay mintsena iny dia ozy izy le madame amin'le mpivarotra zany madame karibo madame dia ozy izy eny karibo tsika rehetrarehetra le anankiray le niditra amizay nary ty karibo ty dia latso izy niditra atao amin'le hôtel anaovy karibo ray enjana be io raha tsy misy an'le odi mantsy rehefa te hiditra amle odi dia midiry karibo odi fa nisy tôbila nandalo to izy le sipa hoe odi izy le olona karibo efa ny tômôbila le hotely dia mahafinaritra le izy fa fantatra reo fa za nge mpampihofanan'ireny olona mpanao voyage organisé tadidirana fa sa vao saky teny hoe mitady lalana mafy sa hoe Anosy be za efa impira makantsy azo maimaimpona izy avy eo amintsika rehetra izay mandeha ihany ny t-shirt ihany koa azo maimaimpona ho antsika izay mandeha ihany dia misy surprise hafa ihany koa ankoatran'le t-shirt ho azo maimaimpona rehefa mandeha ihany. Le surprise mazava tsara angamban'izay mahafinaritra le fandraisana andraikitra le ataonareo satria
zay mihitsy zao notadiavin'ny olona ao arinan'le mampiady-tsaina be mantsy le confirmation le an'iny nitady daholo ny olona ka any ka raha vao misy zavatra anankiray hetsika anankiray dia lasa mandeha makany daholo ny rehetra rehetra za zao mahita zay mahatonga ny barona ny teny teo hoe maharaka misy fetrany ve le olona zay ny antony satria za tena manino sy matoky fa tonga miazakazaka ny daholo tsony ny olona sady vita baka ho teneko daholo rehetrarehetra avy eo ny raha mila manao inscription zany ianao a dia ny laharana ity ny antsonareo ny 034 43 441 26 atsona to zany reo zany ny antsona na ianao zany a mandetsy amin'ny agence etsy ampefoloa ao amin'ny villa Abeline tiako sindrina kely le saindrindra leo am'le villa Abeline i baron moa izy teo eo anelanelan'ny eo anelanelan'ny Shoprite be an'izy io misy lalana mitsofoka zay hitanareo le ho any amin'ny supérette na hoe ho any amin'ny balafomanga kosa izy dia fahatarany olona azy dia manaraka ny lalana iny tsika dia ery amin'ny fond ery misy trano gris zay dia ao amin'ny premier étage zay eo am'le parking mihitsiny eo am'le alohany atongavana kely amin'ny parking dia misy trano izy ny trano farany indrindra eo gris zay izy dia ao ambony ao ny misy ny MDG Tour Event dia afaka makany zany amin'ny akavile ity zany amin'ny akavile gauche ok bandina Ampefoloa moa tena mahita tsara zay dia ao zany ianareo zareo anaty so efa natorany zareo karaha mahazo dia nety an'le lapabe ohatry dia afaka makany am'izay Ampefoloa zany aloha miasa le lalana teo zany raha te handeha amin'ilay voyage autrement zay karakarainy MDG Tour Event dia ny saram-panesana anjara moa zany mirary dia mirary any le izy aloha mirary dia mirary le izy kosa aloha satria tsara mba fantatry ny olona ihany hoe firy andro be le izy any Diego any anosy be azafady ny sakafo sy ny sisa be lehibe ny zavatra raisina tanana anatin'le izy anareo mahazo afindasy mahazo t-shirt mahazo cocktail mahazo grillade mahazo fa betsaka manontany hoe ohatriny zany mora be zany ka aloha mitsy izy teny azy ny sarany moa zany dia arak'izay hoe farak'izay tena mora mirary ary sahazany tolotra moa zany raha ny tena marimarina kokoa 700 000 ariary monja fa 700 fotsiny ary anampiko anazy tena nalefahana sy hoe mba tsy hoe ampananina antsika hoe indray mandeha mandovy nefa izay 9 be zao dia afaka zarazarainao io fa farany amenonao azy fotsiny dia amin'le 9 décembre fa ny inscription io dia misy manontany ry ato hoe firy andro ny le any efa nazavaina teo moa zany le izy fa hatramin'ny 21 le izy dia ray andro sy tapany zany ny voyage zany hoe efatrandro no lany amin'ny resaka voyage fotsiny zany zay telo andro zany ny lalana fotsiny zany zay dia any manao kady zany ianao ara 15 21 23 12 dia be dia be ka mita am'zany logy noatra zany dia mangataka n'le olona zany hoe tena tsy tapahanay hony ianao nareo fa avereny mazava tsara ny activité atao any eny ary séjour différent des autres any Anosy Be ny 5 ka hatramin'ny 2 décembre ho avy zao ny zavatra ho hitanao any dia fitsangatsanganana any Nosy Ranja fitsangatsanganana ihany koa any Nosy Komba sy Nosy Tankely fitetezana any Nosy Be ihany koa dia fandehanana eny amin'ny Andilana plage akoatran'izay dia isy ny coucher de soleil eny Montpasso isy champagne napoka koa eny zay no adinitsika kely dia akoatran'izay dia misy ny afondasy rehefa le arivariva farana ny séjourtsika ho faranantsika amin'ny afondasy tsara be izy io ny grillade ny rahira ny gitara sy ny karazany dia fivoahana eny Ambatoloka ho an'izay mbola mazoto dia Ambatoloka mihitsy eny tompo any Ambatoloka dia akoatran'izay ny zavatra tafiditra ao anatiny le sarany lazainanao teo dia ny transport aller retour na terrestre izy io na maritime dia ny hébergement anao ao amin'ny hôtel mandritra an'le séjour complète mihitsy ny pension maraina atoandro hariva dia couverture photo shooting à gogo izy io mba immortaliser tsika le moment rehetrarehetra aza atao be sira le shooting à gogo dia efa hoe azatapahana ho aza azafady fa za moa zany raha tsy fana mihitsy dia akoatran'izay dia
rehefa tonga ianao dia isy ny verre de bienvenue a ny surprise maro samihafa ny t-shirt ozy izay efa nilazaina teo a dia mbola isy ihany koa zavatra ampitondrainay ianao rehefa mody farak'izay maha surprise azy izay dia hoe tongava dia any ianao mahita azy. Tsy oetiny zareo mody ny zavany. Oetiny ny zavany efa le surprise wa. Le anankiray tsy mahateny mihitsy misaotra anao mahafinaritra mihitsy ianao mahay miteny foana le ray lozany meme fotsiny eto aminany dia zay zany fandeha izy dia mankasitraka anareo roa vavy a dia misokatra mitanatana ho anareo ny foko ale ny varavarana dia raha mbola misy ampina. Ny anampina anazy angamba dia verenako tononona kely le larana afahana miantso anay teo a ny 034 43 441 26 ny toerana mozy isika dia Villa Abeline eny Ampefilo eny. Azonao atao ihany koa no mitsidika ny page Facebook MDG Tour Event. Mankasitraka anareo roa vavy iaingo siza moa le aingany tadidiko iaingo siza ana izy aloha fa ana fa ananao nareo ana iaingo eny ary dia nareo nisaorana nandray anay a dia misaotra ny mpiaino ihany koa. Eny ary mankasitraka raha mitady mpanety anareo dia eo erika fa afaka izy zao. Dia mitoetra moa zany fandarana ny fandarana pariara riva amin'ny 4 orany manomboka ilay lalao fionana fa dia any aminazy zareo daholo ny fotsika zany hoe rehefa mandefa hondy miaraka ka positif ala izy dia azo amileo pilalao le izy pilalao misy hoe positive attitude positive œuf dia positive dia rehefa maresy ny pariara dia mandeha voyage rehefa aveo tsy manino makany mosy be mandeha manalazy kely miaraka ka zao kosa ve no raha anany zao kosa ve marina dia nenareo zay tsy mazoto andeha amin'izao aloha dia ninay nalainy ke nenay dia na ratsy fanahy dia toizy parole dia resika raha goty aloha dia aveo miresaka masina tsy hitanina le ansary fa ny radio online radio box RDJ en ce moment puzzle du jour dia zao mandeha emitsika izao ka ny inamoa le resaka seka hoteleniko teo le inamoa le telefandarana laisy an'le rehefa tolotolokandro cooltime ministry ny cooltime serasera io raha riva dia mifantokany dia kena fa misy ny agenda ohatra hoe le cabaret ataoko amin'ny 27 novembre eny amin'ny serasera fa tsy resaka an'izany mihitsy ary tena tsy teny hoe manaova réservation numéro zay hitanareo amin'ny compte Facebook fa aleo miresaka ny baolina raha riva ihany ny serasera dia eny ambolikarina milalana ambanin'ny vidilava fandeha mikavanana ka raha riva zany a ny fahendren'ny mpijery moa tsara foana no mifampiresaka an'izay mino fa maheno ihany koa Tomasina amina fanozamina zay misy itsika efitandremana mino fa misy lakolosina mpanenoana aloha ka ny tsy naheno kosa aloha matoa taorinan-dreny Jerosalema sy taorinan-dreny fandraisana ny bare sy taorinan-dreny aty efitra mombana fampisehoana raikitra reny dia mamelona lakolosy tsika hoe na eo ary ny andraikitra administratif ny préfecture dia isika samy isika ihany koa dia tokony atsapa fa tsy manany ihany le statistika mbola misy tokoa ny aretina dia mba samy mitandrina dia zay nampiasa ny fanafody sy fitandremana ofisialy tsara zay zay mampiasa ny remède de grand-mère tsara zay zay mahalalalala momba ny ravina sy ny fombafomba rehetra ny krimpotsy ny ravy tsara ny sakamalao ny volo gasy sy ny rehetra dia foan'izay fa rehefa mifantoka tsara fotsiny tsy kenetrehitra fa tokony mbola mitandrina eo ny kasibosy eo ny fanasana tanana eo ny elamelona samihafa ny olana manjary fanometsiny dia aveo ary sarotra ny fanondro irina fa dia raha riva mbola mijanona ny pronostikako 3 noho iray raha na vita famerenana tsara Carolus amin'le zakale TDP atao manidina be dia mino fa isy baolina maty anankiray na roa avy amin'ny centrage ny Carolus na direct avy any amin'ny Carolus zay ny pronostika aloha iaty ny lalao fa aitsika tsara ny manao tic-tac contre ny Côte d'Ivoire dia mba moa dia mitehaka ny Côte d'Ivoire raha dia mba milay raha mandra-piandro ny volana marsa dia andefa 9 points tsika ok anosy anareo barika 5-0 raha riva zay ny faniritsika dia alefa tsika amin'izay mihitsy ny eritseritra ray manontolo alefa baria
satria moa zany am'izao fotoan'izao fa mandeha daholo ny karazana pronostika rehetra ny lalao amin'ny eto Madagasikara moa zany a be dia be reo olo mikarakara hetsika sy ny sisa mahakasika an'ity baolina rariva ity a ny composition moa zany mbola tsy nivoaka officialy izy hatreto fa efa miandry zany hoe inona ny composition zay ho ataony Nicolas Dupuis zay mpiandro omby izy ny patron omby zay am'izao fotoan'izao sy izy koa no mamaritra hoe izao zany ny fomba fandaminantsika azy de ny moa zany ny spectre tsy maintsy miteny ny amin'ny ankapobeny moa zany tsy maintsy zay foana moa zany le izy rehefa mandeha ny baolina de inspecta ny mahay indrindra noho ny mpilalao fa rehefa eny an-kianja hafa mihitsy ny fomba fiainana sy ny fomba fisainana eny ambony kianja eny ka eo le hoe tsika zany de miandry an'izay anaovany azy eo ireo mino fa ireo mpilalao atsika ireo de efa nivonona sy hiatrika n'izany lalao rariva izany satria de aza dimy fa eto an-tanàna zany atao baolina afaka kokoa ny fomba fisainana hoe eto an-tanirazana mihitsy nanaovana an'le baolina ary mipiakatra morale bebe kokoa isika am'izao fotoana izao zany hoe tsy ao anatin'le fanakianana be tsony zany hoe ka io ange iana ange tsy de mavo hoe mampidiro am'izay iana mba ho tsapaina kely tsy antsony angambontsika fa de hoe ahoana manahirana mihitsy le olona miteny ohatr'izay foana ahoana no fomba iresantsika fosaina ao anatin'le izy ifanoana ao anatin'le izy ny mahagasy atsika de fanaovana fanakianana ary tsy manao an'izay tsika tsy gasy ary ny gasy zany tena mahay manakiana io na tsara io na ratsy io mahazo fomba malagasy tsila zay maratsy azy reny zavatra ireny ary reny no mahagasy raha vao tsy reny tsy gasy taditio nefany a veloma tompoko inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay mareva iny zay manasa olona alasina hitarana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Orange. Galana, miaro ny fahasalaman'ny Pante Taxi be.